ho resadresahana eto zany ny mizanatsindrinila ito amin'ny tany sy ny firenena fa ankasitrahana feno de feno aloha ireo rehetra onjapeo sy fahita lavitra izay mandefa ny angaretona ny Cool TV sy ny Cool FM ny MBS TV sy ny FM ihany koa ny radio ny Radio Mada ny Jumin ny IBC ny Top Radio Fréquence Plus ary ny Real TV zay zany anisan'ny miaraka ao anatin'izao angaretona izao arabaina ihany koa ireto namako ireto misy any Faniry Razafy Manantany avy eo amin'ny MBS misy any Yves Richard ihany koa mpiara-miasa manao gazety eto amin'ny Cool TV FM ny resaka horesahana eto amin'ny ankapobeny de ny makasika ny fiandrianam-pirenena ny tokantranon'ny Madagasikara manao ahoana sy manao ahoana ny hasiny amin'izao mbola manakasina ve mipetraka ve ilay lazaina fa mahaleo tena mahaleo tena sa misy tsindry any ambadimbadika any makasika ny fitantanana Madagasikara hiditra ao anatin'ny fifidianana tsinona isika zao fifidianana manahoana no isy eto raha izao no mitohy ary ny antony fisian'ny angaretina ohatran'izao de hoe inona ny fepetra tokony ho raisina raha to ka misy ny korotana sy savorovoro izay amin'ny lafin'ny fitantanana amin'izao fotoana na ny eo amin'ny lafin'ny fanatotsana fifidianana ny CENI ny gouvernemanta izay mitantana amin'izao fotoana zao izay azo lazaina fa tsy ara-dalàna ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay lasa manao mizana-tsindrinila izany rehetra zany no mahatonga ny vahoaka malagasy mare firy amin'ny efa tsy fanarahan-dalàna intsony melohan'ny idirantsika anatin'ny votoantiny angamba de ho resahako kely fotsiny ny makasika ny endriky ny fanjanahan-tany ankolaka eto Madagasikara raha sitraka reo amin'ny rahalahy nisy any ray verenina tantara nisy an'izany Joseph Gallieni zany izay anisany nanome ny baiki-panjanahana teto Madagasikara tadiditsika angamba tany amin'ny taona fahadimy ny ahatra an'izany raha tsy diso ny tenako no hoe zarazarao anjakana hitantaratra eo anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana zao fa voizin'ny frantsay indray ny frantsay tsy le frantsay le any andafy akory fa misy olona frantsay eto amintsika mivoy indray an'izay zarazarao anjakana zay misy fizarazarana amin'izao fotoana zao eto Madagasikara noho ny fandikan-dalàna noho ny fampiasana an'lay fitondrana fitaka sy osoka teo aloha satria raha ny marina raha ny ara-dalàna de tsy tokony ho ny tantana akory ny foloha teo aloha kanefa nanaiky ny malagasy fa zay aloha zany ny zavatra nisy de izao voizina indray ny fampizarazarana ny malagasy samy malagasy indray no ampedina tahaka ny zavatra hitantsika omaly ny mpitandro ny filaminana izay ampiasaina ho hery famoretana ary ampizarazara ny malagasy eo amin'ny samy malagasy raha ny teny Gallieni tany aloha tany tamin'ny vao nanomboka nanjanaka ny Madagasikara ny frantsay de hoe apetrao amponina ny fitoniana sy ny fitokisana atsika zay ny tenin'ny Gallieni tamin'izy vao nipetraka hoe anjanaka ny Madagasikara de io le zavatra mbola entina amin'izao tadiavina ary natao mihitsy zay ilay filoham-pirenena teo aloha zao de nanao zay itokiny vahoaka azy mihitsy nataony izay ampatoky ny vahoaka ary nafeniny ny folo mandifotr'olona ny hoe izy ange ka frantsay fa tsy malagasy de natoky tokoa ny rehetra kinanjo tsisy marina zay tsisy eo ary rehefa niseho zay marina zay de mbola misy ihany ny fanerena hoe za de tsy maintsy milatsaka tsotra be ange raha tena tiany tanindrazany ilay olona de izy teny an'izany aloha hoe raisiny tanindrazana zany Madagasikara raha ohatra izy ka mieritreritra ny tenany tsy ho frantsay de tsotra be le 20 cm misy dikany zavatra be de be iny de aleo manaja tena afaka mampandroso Madagasikara foana ianao fa tsy voatery hoe eo amin'ny seza zay vao afaka ampandroson'ny Madagasikara fa be de be ny fomba azo ampandrosoan'ny Madagasikara ny faharoa de anisan'ny tetikady mahomby indrindra hoy Gallieni tamin'ny zany fotoanany ny manao tahaka ny fiparitaky ny menaka zay atao mba hazona tsikelikely ny taniny de miverina izy amin'izao ny Îles Éparses aloha nanomboany azy efa azo ny Îles Éparses de ho hitariny maketo Madagasikara ndray ve zany ny fanjanahana amin'ny fomba vaovao
na néocolonisme misy fomba vaovao entina manjanaka na Madagasikara ka io le tsekena hoe sanatriny zany ve de iraviravitana ny malagasy ka anaiky entim-bazaha eto amin'ny taniny be de be ny fanaovana tsinotsinona efa hita amin'izao fotoana zao mahakasika an'izay asin'ny firenena asin'ny malagasy izay isy ny fandraisana an'ireo antso avy any amin'ny lafivalonynosy ho an'ny ety any ity mety isy ihany koa ny avy any ivelany izay hiditra atao anatin'ny angaredona izay kasitrana sady moa ianareo rehetra izay miaraka aminay atao anatin'ny angaredona manerana ny Madagasikara sy manerana an'izao tontolo zao satria mandeha mivantana amin'ny Facebook ihany koa ity fandaharana ity fa andeha angamba hotolorako any faniry Razafy Manantany ny fanohizana ny resaka aloha sy fanombohana an'izao angaredona zao. Eny ary miarabantsika rehetra zay manaraka mivantana ity fandarana angaredona ity zay hifandrombonana mpanogazety hifandrombonana olo-pirenena hifandrombonana fikambanana samihafa hifandrombonana syndika hifandrombonana vondrona sy antoko politika maro samihafa hifandrombonana olom-boafidy izay mitondra fanio-kevitra angaredona mba ahafahana indrindra zany mandamy mandray ny firenena satria rehefa jerevantsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao ry izy mirahalahy zay sady arabaiko Yves Richard no arabaiko ihany koa sy Ratolo-Janahary dia satria miresaka fiandrianam-pirenena tsika toy izy hoe ao anatin'ny vanim-potoana mitadiny verindray isika amin'izao fotoana izao. Tsaroantsika manko rehefa nandeha ny fanjanahantany teto Madagasikara dia nisy ny endriky ny tolona samihafa zay nataon'ireo ray aman-dreny tamina sokajy nataona samihafa zany. Tsika tsy hiverina tsony hoe inona ny zavatra nitranga teto Madagasikara nanomboka tany Menalamba, ny VVS, ny Sadiava, ny Jiny, sy ny sisa zay nanao ny tolona ary tonga hatraty amin'ny MDRM zany. Fa tamin'izany dia mivoizina ny amin'ny hoe vanim-potoana mitadiny very isika satria very teo am-pialan-tanantsika ilay fahaleovantena zay fananana Madagasikara. Very teo am-pialan-tanantsika ilay fiandrianam-pirenena zay fananana Madagasikara. Ary tena tsy zakan'ny malagasy mihitsy ny hoe nalaina ilay mpanjaka dia nalefa sesitany dia tahaka an'izany ilay praiminisitra tamin'izany fotoanandro zany dia nisy nitifirina tery Ambotsiroatra ny Prince Ratsimamanga i Rainandriamampandry dia nisy ny samborina ihany koa ireo azo heverina fa tompon'andraikitra samihafa tamin'ny fanjakana tany amin'ny faritra rehetrarehetra tany dia nalahelo manoloana an'izany malagasy dia nijoro malagasy dia nanao an'le tolona pasifika saingy acte isolé tany amin'ny toerana misy azy satria tena nahatsiaro fa very ilay fiandrianam-pirenena satria gouverneur général napetraky ny fanjakana frantsay teto Madagasikara tamin'izany fotoanandro zany. Ny gouverneur général dia natao hibaiko sy hifehan'ny Madagasikara zay frantsay napetraka tamin'izany fotoanandro zany. Dia ny fanjakana frantsay avy any Frantsa zany no nametraka an'le gouverneur général dia ny gouverneur général nametraka an'ireo rafitra rehetra tany anivon'ireo faritra tamin'izany fotoanandro zany ary tonga hatrany amin'ny fokotany dia lasa ny fe lasa nitady nitiaroko mihitsy an'ireo malagasy ty tanindrazana ka mitady hoe hamaly na hitsipaka amin'izay mety lalàna napetraky ny gouverneur général zay. Fatatsika tsara misy ny endriky ny lalàna sous protectorat Madagasikara, misy ny lalàna na loi maro samihafa zay napetraka tamin'izany fotoanandro izany dia reny rehetrarehetra reny zany satria efa nambaraka teto aho omaly fa zao tany amin'ny fanjakana teny zay mbola tsisy lalàna ary tany amin'ny fanjakana soratra zay efa nanomboka nisy an'le 5,300 ary nanomboka nisy fifandraisana communication interne ny fanjakana samy fanjakana teto Madagasikara tamin'izany ivasy dia nanomboka ny fampatoky ny teto Madagasikara ary nametrahany napoina ny amin'le hoe ndranomasina ny valam-pari zany hoe solidarité unité nationale souveraineté nationale zany no tazomina ao anatin'izany firay malagasy kanjo very le izy dia rehefa very le izy zany da tonga teto ny fanjanahantany dia nitadiny very zany Madagasikara mba hamerenina n'le fahaleovantena fiandrianam-pirenena dia miverina indray zany amin'izao fotoana izao miverina zany satria
ny endriky ny olombelona tsy mitovy ny ray vety fa za mena sofina lavalava orina nanao solomaso ihany tamin'ny fotoanandro fotsy volombava fotsy volo napetraka voalohany fa zao le am'izao fotoana zao zany mety amin'ny endriny malagasy izy ndray sy reniny teraka aza fa efa mivadika vazataratasy izy ary efa mivadika vazataratasy izy zay nanary mihitsy ny zom-pirenena malagasy dia tsy afaka itsony heverina hitatana sy homena andraikitra satria andraikitra saripady sarobidy zany andraikitra ny filohan'ny repoblika izany satria zany sy iva no mitandro ny resaka unité nationale souveraineté nationale zany ihany ko no mitandro ny resaka indrindraindrindra ny concept na défense nationale sy mitandro tia ny tena zava-dehibe ny resaka secret d'état ny secret na défense zany ka raha ohatra ka lay laharana voalohany zay tena hoe hanakinana andraikitra lehibe hitandro aloha lay firenena lay nosy no tsy malagasy de io no jelony rehetra hoe fampiaran-dalàna ny tadiavintsika mise en œuvre ny tadiavintsika ny article 42 sy ny article 46 ny constitution ny article 42 ny code de nationalité ny article 46 ny constitution mise en œuvre an'izay zany de tsotra be ny tsy fakatoavana ny candidature-n'olona zay tsy malagasy satria zay ny ambaran'ny lalam-pandreny hoe tsy maintsy doit être mizaka ny zom-pirenena malagasy ka raha tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy izy de akisaka moramora ary ny androm-panjakana tokony miany lalam-pandrenana maka an'izany fepetra zany io le tolona entin'ireo collectif ana candidat zay isaorantsika ary omaly de rassure zany vahoaka fa tena ao anatin'ilay solidarité tena ao anatin'ilay hoe elo lalana hiady ary ametraka an'izay fiandrianam-pirenena ho zava-dehibe zay sy ny fanaran-dalàna ny collectif na candidat ivrisara miaraba ny sisy faniry aloha tonga soa atao anatiny ty fandaharana angarediny ty miarahaba ny rehetra ny atokantrano ihany koa ny androany mbola miara-manjoy ao anatin'izao fandaharana angaredon'izao angaredo-kevitra moa zany araky nefa natolotry nambarany sy tany am-piandohana no etsika zay no isa lalatsaina entina atao anatin'ny fandaharana toytony toizako ihany ny makasika an'izay resaka fiandrianam-pirenena sy ny nationalité ny filoha teo aloha zay ry izy mirahalara sitraky nareo na de efa misy ihany koa aza ny antso ao ambadika ao raisitsika zay rehefa aveo fa horesantsika vetivetiny makasika ny zay nationalité zay mitadiny very ao anatin'ny vanim-potoana mitadiny very sika ho faniry teo fa raha ny zava-misy tokoa am'izao fotoana zao ny resaka nationalité zany raha ny frantsay manokana raha ny manome nationalité ho ana olona ray tsy maimaimpona ny fanomezana an'izany fa misy ireo karazana ataontsika hoe devoir sy ny maro hafa zany tsy maintsy takina ho an'ny olona omena an'izay nationalité zay raha ny filohan'ny repoblika teo aloha manokana zany matona azo an'izay zom-pirenena frantsay zay misy ihany koa ireo ataontsika hoe teboka angatany frantsay azy isan'izany raha ny resaka fiadina ny tombontsoa raha mandeha zany ny adevitra samihafa amin'ny fiadina ny tombontsoa eo amin'ny madagasikara sy la frantsa mazava ho azy fa tsy maintsy ao anatin'ny fiadina ny tombontsoa ny la frantsa ny filoham-pirenena izy moa petraka amin'ny fanontaniana maro amin'izao fotoana izao ary fanontaniana isany manitikitika ny rehetra ny makasika ny fitakina ny nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana ny ilze parsa moa zany ataoko fa efa in'ny telo na in'ny ndronga ambany ataontsika anaty faraingisosina na emitra ny reportena ny makasika an'izay fangatahana ny dinika moa zany teo amin'ireo commission nisy mihitsy ny fananganana ny commission mixte tamin'izany faniry efa nataoko hoe ny an'izay négociation zay ny avy any franatin' zany ataontsika hoe resaka négociation zany olona manana ny maizy azy ny teto madagasikara saingy atreto aloha zany tsika matony reportena imbetsaka zay feonan'izay petraka ny fanontaniana ao anatin'izay zay raha ny ataoko hoe fampidirana fohy makasika an'izay fiandrianam-pirenena zay sy isy faniry fa misy antso angambany oraisika ny avy any Mahajanga misy olo-pirenena avy any Mahajanga hitondra ny fanehoan-kevitra makasika ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ny fahitany ny zava-misy amin'ilay fandraisasika teo angaredo-kevitra reto tsy zahay rery akory no hitondra ny hevitra eto fa indrindrindrindra ny fanomezana sehatra ny olo-pirenena rehetra izay mahatsapa ny fangiry firina
ao anatin'ny fiainana andavanandro zay misy moa no miteny hoe anareo ve tsy mbaleo ve nareo am'le fa mahatonga le crise nge tsy miainga avy any amin'ny vahoaka tsy miainga avy any am'le collectif de candidat ny fanarahan-dalàna rehefa tsy arahana io lalàna io de na tiana na tsy tiana na amin'ny endrika ahoana na amin'ny endrika ahoana de isy foana ny crise na tsy crise mivantana azy izy moa milaza amitsika fa tsy efaka anaty crise sika zao ny vidim-piainana miakatra de miakatra ny tsy fandriam-pahalemana fa inona moa ny dikan'le hoe crise le tsy inona teny mbazano nanokasina de everitsika fa hoe tsy crise zany raha tsy le misy an'le korotana ny crise de miseho amin'ny endriny maro de maro ary miaina crise tsika nandritra ny efa taona sy tapany miaina tao anaty dimy taona latsaka dimy taona latsaka tena nangiry firy fa anaiky daolo aloha zany tsy maninona fa aloha de tam'izany tsy inona izay iombonako hevitra kosa aloha raha zay hoe aloha tsy hiditra anatina resaka fanonganam-panjakana era le mpitantana teo raha efa mpitantana tsy ara-dalàna fa de niarana anaiky ihany sika ka ny dikan'izay le famaritana le crise aloha aleo azava tsara fa ny crise tsy voatery le hoe misy midina an-dalambe de zay fa nahoana moa tsy maintsy hiteraka crise ny fidinana an-dalambe raha misy ny fidinana an-dalambe raha misy ny faneho-kevitra tsy midika hoe crise ny aoriana zay miankina amin'iza ny crise teneny malagasy fa izay be no basy tsy adala akory ireo ary soa ihany fa tsy nandaitra tamin'ny collectif de candidat ilay hoe zarazara ho anjakana fa raha nisy zany tamin'ireo tsy adala reo candidat reo raha ohatra ka nitambatra ny fandikana lizy mantsy de mode hoe matahotra tsy resaka matahotra zany fa izay mihitsy le tanjona ary ny tanjona angamba reo candidat reo mino fa be deabe ny natsolo le anankiray ndao hiaraka aminay aty fa tsy izy io ataonareo io ary nisy antso mihitsy moa nataona ministra teo aloha zay hoe mandehana ty aminay fa mbola tsy tara efa zay le endriky ny zarazara ho anjakana ary apetraka ohatrany le ndresany ngiagaleny le izy moa tany no nitondrany ala izy fa am'izao fotoana zao ny olona mihitsy no alaintsikelikely ny sambatan'olona no omena n'lay toe-tsaina tsy manara-dalàna ary zao ny zava-doza ao anatin'io resaka tsy fanarahan-dalàna io rehefa ho avy ny mpitantana eo zay olany eo na iza de ohatra ratsy no vataniny eo satria olona tsy tan-dalàna ihany koa zany no entiny rehefa hoe ay azo ataony tsy manara-dalàna eto Madagasikara ka ny dikan'izany izahay koa tsy anara-dalàna inona no fandrosoan'ny Madagasikara anatin' zany hoe tsy fanarahan-dalàna tsisy firenena mandroso ao anatin na tsy fanarahan-dalàna zany raha tsy manara-dalàna ny firenena tsy afaka ny androso ny fifidianana nge mety ho vita ihany zay olany eo nge mety olany ihany fa lany ara-dalàna ve tena arabaky teny lany ara-dalàna ve io olona io rehefa tsy lany ara-dalàna mantsy izy de mazava loatra ohatra ratsy ho an'ny vahoaka no ho hita ao arina ary le vahoaka zay eritreretina hoentinao atsirovako an'le tenina namana ray tao Antsirabe moa tamin'ny tao Antsirabe any isy fotoana tamin'ny tapabolona sa tamin'ny herinandro sakana mpitandro filaminana le ranamana de tsy nanao aroloha rehefa tsy nanao aroloha izy de nitakililay polisy nanakana ny taratasin'ny moto mba meo anany taratasin'ny moto anao de inona valy teniny fa angamo Madagasikara sefy mbola tany-tandalàna de asika zany le ao ambadika na ny olona koa zany efa lasa mba tetsy anara-dalàna koa izy satria ny modely voalohany de ny mpitantana ny modely voalohany de ireo le ray aman-dreny mpitantana mpitondra reo na ny olom-botendry na ny olom-bofidy de samy tokony ho modely ho an'ny olom-pirenena izy hoe raha tsika mahita lay gouvernemanta zay mitsangana am'izao fotoana zao tsy mitsangana am'izao fa efa teo lazaina fa iombonana ifarombonana ohatrany zany ny zavatra misy reo ange tonga de rapetraka fotsiny de fa ny seza fotsiny no fatsihany inona moa zany move ny antom-pisin'ireo gouvernemanta reo tam'izany fotoanariny de hitantana ny firenena niaraka tamin'ny filoham-pirenena ny asan'ny gouvernemanta am'izao nefa raha ny tokony ho izy de morona makany amin'ny fikarakarana fifidianana tsy any amin'ny fanaovana foto-drafitra asa intsony tsy any amin'ny fananganana foto-drafitra asa intsony
fa ny mifantoka ao anatin'ny fifidianana ka move tena ao anatin'lay ny vononany izay rehetra zay hoe zay ivonona ikarakara fifidianana iasa makany am'izay resaka fifidianana zay sa mbola ndeha anao eraoera amin'ny fitokanana satria hitatsika zao tamin'ny terinandro ty misy ihany ny fitokanana ny ananinanany misy ny fiandaniana ataon'le olona ao anatin'ny gouvernemanta amin'ny fanohanana kandida sahady ahoana mo no mahatandalana atsika ao anatin'izay de eo lefa misy an'lay eritreridratsy ary na misy avisanany ratsy iavinysoa raha ohatra ka hitatsika zao maly inona zany zao ny tena olana be tamin'ny tsy namelana an'le collectif des candidats de ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena de jereo angely zarazara ao anjakany ny fikorontanana teraka izy aveo mana ny ano any mpanao ratsy satria ny mpitandro ny filaminana zay natao hiaro ny vahoaka moa zany zaro midera manokana ny fahabetsahan'ny mpitandro ny filaminana ao maly izay tokony ho niaro an'le olona ao amin'ny lapan'ny ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena izy fa tsy nanakana raha ny tokony ho izy hoe sao de misy manararoatra la hetsika zay ny tokony ho anjara ndraikiny fa tsy hoe manakana rehefa aveo rehefa tsy nahazo ny kianja atao amin'ny tsy kianja moa zany fa ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina ny collectif des candidats de nisany mbola fandehana tongotry iny fa tena raha miaramila sy polisy zandary io moa zany mpitandro ny filaminana tetia nandohana analakely sy analakely betsaka tena betsaka ary nitapahana mihitsy ny lalana inona moa zany tsy ohatran'le mpitantana teo aloha izy ka ivadibady dela kosa efa fanarahana fa amin'ny latsinainy de amin'ny latsinainy mahita azy hita eo ny toyny amin'ny latsinainy fa ny olona andeha hody fa mana ho any mpanao ratsy rehefa mana ny mpanao ratsy hoe sao de andeha asa izay tokoa angamba le hoe ny mitantana ny mitondra de mijery mialoha foana gérer ses prévoir fa hatram'izay taizany ny hetsika ohatran'ireny ohatrany mahagaga ihany sy mahazendana no mahita ny mpitandro ny filaminana manao asa takariny ka manaiky ny fampizarazarana ny samy malagasy ary nanaiky fitaovana tsy hoe vitany hoe izy no mizarazara fa sady lasa fitaovam-pampizarazarana no malagasy ny mpitandro ny filaminana misy andraisakely azy rizy mirahalahy tam'le resaka fiandrianam-pirenena eo iny fa ny ado amin'ny tanytandalana zay apetraky ny collectif des candidats ny vondron'olona rehetra ny olom-boafidy ny olo-pirenena rehetra am'izao fotoana zao de mba tsy ho atao dity fakatahaka na jurisprudence anyorinana raha ohatra zany ka tsy vita atsika teny zao ny misakana izany fantsahan-dalàna fanolanana lalàna satria violation constitution misy am'izao fotoana zao ary fanaovana tsinitsinina ny lalam-pandrena satria zany ny orenany repoblika ny lalam-pandrenana ka misy candidat zay tsy mahafeno ny fepetra hirotsaka eo ny condition d'éligibilité zay hoe tsy maintsy mizaka ny zompirindrena malagasy kanefa tsy mizaka ny zompirindrena malagasy le candidat ka any ruinany zany mety misy vahiny tena miendro ny vahiny mihitsiny ilatsaka filoam-pirenena na any rinany zany misy candidat zay mety tsy mizaka ny zopirenena frantsay izy fa zopirenena hafa fa tena tsy mizaka ny zopirenena malagasy mihitsy de mety hiteny ny pahilalana sy ny androm-panjakana ny rinany sy ny adevitra politika ny rinany tsy fantatsika afaka fitoana de hoe efa nisy trango ohatran'io tamin'ny taona 324 jurisprudence io dity fakatahaka io noho izany tsy adevitra zany resaka nationalité zany tsony de atsofoka moramora ao anatin'ny sain'ny malagasy no haniketsika izany izay zany le anetsehana ny olo-pirenena rehetra sy ny tompona andraikitra rehetra ny amin'ny raha azo lazany hoe sakana nitondrana lizy de hoe tsy maintsy sakanana tokoa zany satria tsy manaja lalàna rizy mirala fa raha azo lazaina ihany koa zany hoendriko ny tolona amina révolution vaovao akoatry ny révolution électorale fa misy ihany koa révolution malagasy anatin'ny vamotaona mitady very hamerina ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovatena de ataotsika zany zay ataon'ny candidat zay verenako ny adevitra ny entiny site eo de aveo meko ny iva le izy satria amin'ny fotoana ohatran'izao manko mizara roa ny adevitra ray de resaka fampiaran-dalàna ho tanytan-dalàna fa adevitra faharoa de zao ny fikarakarana ny fifidianana zany efa nyresantsika kely ihany ny tena olana am'le fikarakarana n'le fifidianana satria ny antony de zao
lay mpikarakara n'le fifidianana, lay mpitsara n'le fifidianana, ary lay nomeny lalàna farangososina ao anaty fomba teny anko tsy mampaninina andraikitra hoe ianareo zany no ikarakara n'ty fifidianana ity, dia efa manana fitanilana politika, efa manana fisafidianana kandida, ary efa mieritreritra vokatra omena amina kandida ka fombafomba sisa ny oetrehana fifidianana. Dia hoy ny rehetra hoe tsy zany ny endriky ny lalao madio, tsy zany ny endriky nylay hoe ahazona n'le fifidianana hoe keny rehetra. Dia zava-dehibe zany amin'izao fotoana izao dia zao tsy manaraka n'lay principe afrikana na lay endriky ny fifidianana taty Afrika Madagasikara hoe miandro voka-pifidianana vao hanohitra, satria efa nisy trangana crise post électorale teto Madagasikara tamin'ny taona 2020 dia fatatsika zany fa ny crise post électorale akoatry ny coup d'état dia lafo vidy. Dia zay zavatra zay zany no mahatonga andrehetra drasa aloha soroa atsika ny tsisy iny zany trangan-javatra any, ary zay le nampamay lo ny FFKM hoe raha tsy vitatsika ny fifampiainoana, raha tsy misy ny fifampiresahana, ahina ny ady atrano sy ny korotana aorian'ny fifidianana ho avy eo. Dia misoroka zany tsika zao fa mialohan'le fisorohana amin'le lalao-pifidianana zay hitatsika me voapirofo izy amin'izao fotoana izao tamin'ity herinandro ity sy zivrisara, ary samy nahitana an'izany avokoa ny fampahalalam-baovao rehetra, ny tambajotra sosialy, dia me voapirofo zany fa maloto le fifidianana, satria lay outil électoral, le base, le fototra mihitsy no maloto, ny carte électorale, lisy-pifidianana. Ny lisy-pifidianana dia tsy ampiasaina raha tsy amin'ny vanim-potoana anaovana fifidianana, ka rehefa manatanteraka ny adidina dia voara ny olo-pirenena dia manao soni izy na manao lavitondro amin'ny alalan'ny lisy-pifidianana. Maro zay iny zany le marozoma fa zao tiany antsika rehefa maka an'le kara-pifidianana dia tonga dia manao soni, dia hoy tsika akaizy ny lisy-pifidianana iny rehefa avy eo, satria ny confection ny liste électorale ihany koa dia mbola misy lalany maro, misy makany amin'ny ACC, misy makany amin'ny CENI, misy mijanona any amin'ny fokotany sy ny rehetrarehetra any. Dia hoy tsika aiza ny lalana iny, hatramin'izay na zatra rehefa manome carte électorale dia rehefa mampiseho kara-panondro le olo-pirenena ary izy mivatana amin'ny makazy dia omena le kara-pifidianana, na mipiasa amin'ny fokotany no manantona ny isam-baravarana manatitra carte électorale. Fa ity zany dia fomba hafahafa tsy nisy hatramin'izay no atao, mampaloto zay. Ary le kara-pifidianana, misy kara-pifidianana 3 tonga ny ampelantanan'olona ray, misy kara-pifidianana 2 fa anaran'ny rakoto ihany io, fa mety hoe rakoto Randry na rakoto Ernest, fa ny mombamomba rehetrarehetra, ny daty nahaterahany, ny anaran'ny ray aman-dreny, ny adresy, numéro-na kara-panondro dia rakoto Randry ihany no ao anatin'izay. Fa le numéro de série an'le carte électorale samihafa. Dia ozytsika hoe efa tena doublant confirmé ty ary triplant mandeha amin'izay lala zay. Ka ahoana ny fomba etrehana lalao-pifidianana amin'izany? Mangony fotsiny ny fampiasany ireo heverina fa gouvernement miara-ny farimbona, ny fitaovam-panjakana, ny olo-panjakana ary ny fahefa-panjakana. Omalitsika izao dia nahita, vakomalitsika dia nahita fa le minisitra ao anatin'ny gouvernement mihitsy tsy menatra amin'ny akanjo volomboasary, manao fizarana kaye, manao fizarana moto, manindry ny mpampianatra sy rehetra any amin'ny toerana rehetrarehetra any ary malalaka amin'ny fanio-kevitra. Fa ho an'ny afo zany dia tsy malalaka, dia zay fitongolanana fitanilànana ary tsy fahamarina toerana zay zany amin'ny lafim-pifidianana no isika tsy possible. Ary raha ohatra ka forcena andeha amin'io dia zay le hoe sady lafo no zava-doza ny ateraka ny crise ara-pifidianana ho avy. Dia soroany iny fa mialohan'iny ihany koa zany misy le olona tsy mahafeno fepetra tokony rotsaka, satria ny andraikitry ny filohan'ny repoblika tsy mitovy mihitsy ny ivasy amin'le hoe filopokotany. Tsy ho be ny tanàny zany, tsy ho solombavambahoaka, alale mihitsy zany tsy hitovy amin'ny sénateur na ministra, fa ny filohan'ny repoblika any am-paosiny ny fiandrianam-pirenena, ao an-damosiny ny firaisam-pirenena, ary loloavy ny atapony loha arak'le fianianana nataony toy ny anak'Andriamaso no anajanony lalam-pandrenana. Kanefa tsy voaja le lalam-pandrenana dia mandray andraikitra zany ny kandida, dia rehefa mandray andraikitra ny kandida
de tokony mipotra manaraka zay daholo mivondrona sy ny rehetrarehetra sy ny olom-bofity indrindra ianao olom-pirenena io hoe de inona zany ny andraiky tatranivia satria zay makony aza mitoetra mandrakarivo koa vahoaka isika satria rehefa vahoaka mako matetika de hoe entina makasy de makaty fa rehefa mahatsapy ianao fa citoyen responsable olom-pirenena tompona andraikitra de tsy miandro ny candidat itsony ianao tsy miandro ny solomavoboko ianao tsy miandro ny antoko sy mivondrony ianao amin'ny baiko fa ianao mihitsy ny manaingy any tongotra ao hoe hijoro a hetsika satria ny zotra de misy dimy phase de conscientisation na hoe malala izy eo ny phase-ny ny acceptation manaiky izy rehefa mahafantatra hoe izao io zavatra io de mbola mikariko izy aloha de manaiky izy acceptation faharoa izy de manomboka mihetsika mobiliser izy fahatelo le mobilisation zany ary fahaefatra de tonga ny fahatapahan-kevitra détermination ary ny phase farany de manao action izy mijory izy za zany rehefa mijery an'le zavatra ny trangomaly sy mifanambarana amin'ny sesisesy ivasy de efa onazy ny phase-ny action le vahoaka malagasy te hijoro Yves Richard mazava ny izy miralany ataontsika hoe fangatahany reo vondron'ny candidat moa zany taorianany hetsika natao teny mamasina omaly raha iverenantsika mizara efatra mazava voalohany hoe tsy ekena ny filatsahany candidat tsy manana zom-pirenena malagasy zay aloha zany mazava ho azy iny ny resa hitantsika ny resaka mazo ny nationalité any foloa efa tsy aditsika hevitra tsony faharoa ny resaka fandravana ny firafitry ny senia am'izao fotoan'izao ny senia ankehitriny any raha iverenantsika nanomboka tamin'ny fanaovana nyreo fonte ny lista électorale de fa nabe resaka ny hoe na emitra foana ny fanakatonana ny fanaovana an'izay reo fonte zay aloha zany de fa nampanahany reo mpisehatra politika maro akoatrany hoe tsy nisy ny ataontsika hoe fanaovana ny sokatra moa zany ho an'ny resaka fakakevitra sy maro hafa am'ireo resaka tsy fahatombanana zany tsy katry ireo mpisehatra politika ao anatin'izay ny isan'ny fangatahany reo vondriny candidat ihany koa de ny hoe takina ny fametrahana CES na ny cour électoral spécial zany hikarakara ny fifidianana satria hitantsika ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina sy ny maro hafa am'izao fotoana zay efa tsy azo tsony tsy ekeny tsony isan'ny reto vondriny candidat reto efa raha iverenantsika fa ny resany efa zay indrindra farany resaka gouvernemanta ny fiaraha-mitantana ankehitriny zay hitantsika fa tsy ara-dalàna raha ny fijorony moa zany sy teo ny laza fa hoe mamantsika sy ny maro hafa fa raha ny tantaran'ity gouvernemanta ny fiaraha-mitantana ity ny ry izy mirahalahy raha iverenantsika ny tantara nanomboka tamin'ny taona 2024 ny prime ministre tsay tamin'izany fotoana zany no hoe tondrona moa zany hoe hikarakara ny fifidianana no izy tsy ny andany sy ny tsy tanila ihany koa satria tsy tao anatina sihatra politika consensus tamin'izany fotoana zany ny ainga avy eo ny tolona ny tadiditsika indray reny ny tolona ny 73 député ny isy ny karazana fangatahana samy hafa talohan'iny hitantsika ny anaran'ny prime ministre zay efa tsy tao anatiny reny anarana natolotry ny vovonana mapara tamin'izany moa zany fa isany hoe anarana telo lehibe ny isan'ny songadina tao ny anaran'ny Brunel razafitra andreo fa teo ihany koa ny anaran'ny Christine razana masofo lohany anteny mera-pirenena am'izao fotoana izao ary farany ny anaran'ny Tinka Roberto zay ministre ny fanatanjahantena tamin'izany moa zany fa zao izy efa reny ny ala tao anaty gouvernemanta fa mbola momba ny fitondrana am'izao fotoana izao ny tiako tenenina ao anatin'izay de hoe raha ny tantarany io gouvernemanta ny fiaraha-mitantana io gouvernemanta fiaraha-mitantana io isan'ny gouvernement efa tratrana motion ihany koa io sisy faniry motion de censure no ireo antony tsy ataontsika hoe tsy fahaiza mitantana samy hafa resaka tsy fandriam-pahalemana resaka tsy fanarahan-dalàna resaka ataontsika hoe fampivangarona andraikitra samy hafa hitantsika ny fahefana mpanantanteraka ny tsabaka ny asany fahefana mpanao lalàna raha ny zava-nisy teny anivo ny anteny mera-pirenena sy ny maro hafa ireo rehetra ireo no entina milaza moa zany sy anaporofoniny maro am'izao fotoana fa gouvernemanta efa tsy manara-dalàna io indray moa zany mbola ny ainga mikimaky samy hafa ka mbola io gouvernemanta io ihany efa censuré teo anivon'ny assemblée nationale ihany ko Yves ka zay indrindra ny tenena hoe atao ahoana moa zany no ametraka fatokisana amina gouvernemanta efa tsy manara-dalàna no zao indray mbola gouvernemanta efa tsy manara-dalàna no mbola omena indray fa efana hitantana ny firenena moa zany mandra-paha tsy haiko ao anatin'izay resaka fiandanina sy resaka zay moa ianao de zay le teneniko teto omaly hoe raha ny andininy fahatelo am'zato amin'ny lalam-pandrenana ange de milaza fa azony anteny mera tao ny mitsipaka ny fitokisany
ny gouvernemanta zay misy ary tena fahefana mihitsy zay Fahefana. de raha ohatra hoaka zay zany ny zava-mitranga am'izao ho tratran'ny motion de censure zany ny gouvernemanta am'izao fotoana de iza satria tokony mametra-pialana izy any amin'ny filohan'ny republika izy nefa nylazaina fa mitantana am'izao fotoana zao de ametra-pialana amin'ny tenany ve zany ary izy satria izay no nahatonga an'lay hoe ny filohan'ny antenimeran-do olona ny tokony nandray anjara andraikitry ny fitantanana ny firenena rehefa nametra-pialana ny filoham-pirenena de mahagaga zany ny ao anatin'le izy hoe am'izay fotoana zay zany izy de lasa sady mpitsara no ao anatin'ny tsarany juge et parti izy zany ametra-pialantsika de isika ihany tsy manakeo fametraha-pialantsika lasa ohatratra zay ary le fametrahana an'lay gouvernemanta iombonana izay mifarimbona ho an'ny fanatarana ny fifidianana de tsy mitanina rehefa misy ny fitanilana de mazava loatra fa na ny malagasy aza de matsiaro ho voafitaka ao anatin'izany satria fitaka mialohan'ny fotoana nge io ary ny tenen'ny faniry razafimanantany teo ny makasika ny fisorohana melo fepetra fisorohana melo zao rehetra mitrango zao raha ny mahazatra aty Afrika tokoa de rehefa vita ny fifidianana vo misy ny contestation sy ny maro hafa fa ity zany efa hita miariary zao ve ny soritra retina hahazo any Madagasikara de avelao ve arary eo ohatra zay mantsy izy efa hita hoe tena isy zavatra tsy manjary eto raha io zavatra io no andeha fisorohana mialoha re tompoko zao atao zao fa tsy sanatriny zany firariana ny isiany korotana zay le izy ary raha ohatra ka tena tonga saina am'izany ilay olona izay mahatonga ny savorovoro ary mahatsapa izy fa tian'ny Madagasikara tsy tena hoe tiany tanindrazana fa tia Madagasikara de tokony anatsatena fa misy tombotsoa kandrany manokana hoan'ny firenena angamba ao ambadika zay ny vahoaka ho ary tenenina foana mitady korotana mamboly korotana aratsiana mihitsy ilay fahefan'ny vahoaka satria izay moa tena niteto tamin'ny mihitsy raha tsy diso ny zavatra ray ho rehefa tianao alainany amin'olona anankiray de aratsiana aloha ratsy tena tsy mamely tena azonao azy ny zavatra iny rehefa aveo satria ho arin'le olona iny na tsy rara iny rehefa aveo de ohatrany zay le fahefan'le vahoaka tena aratsiana mihitsy manakorotanareo mamboly krizy nareo fa endriky ny fahefana tompoko ny fahalalahana maneho hevitra ny fandraisana andraikitsy ny olom-pirenena de endriky ny fahefana ary aoka azava amitsika izay miaino an'izao angaretina zao fa ny malagasy mitovy daholo ary lalam-pandrenana metraka an'izany mitovy daholo ny vahoaka malagasy fa tsy misy fidina tsy misy avahana ny anjara andraikitra ny samy manany azy zara andraikitra io no ny fandaminana sy ny fandrindrana ny fiainam-piarahamonina sy ny firenena fa tsy misy hoe rianina ambony kokoa no rianina ny malagasy ho averiko ny malagasy raha ny tena marina nge efa tapitra ty ady hevitra ty efa tsy malagasy le olona hiditra anatin'le izy de mbola inona ihany zany mbola isihana ao anatin'izany nentina teto moa maly makasika ny resaka baolina kitra hoe satria hoe zany Frantsa manana mpilalao mahity hoditra sy afrikanina maromaro de hiditra ndray anjara anatin'ny kanina zavatra tsy mitombony zany de ohatrany zay ihany io rehefa hita ianao fa tsy malagasy de ndikan'izay tsy manao zany ianao fa tsy hoe aka ny président any kafa nge namanay na ny président any kafy koa nge ohatran'izao aminay de ndika zany afaka manao zay tsy tokony ho zany ny fomba fijery ananany mpitantana sy ny mpitondra fa tokony mahasamy mijoro amin'ny fahamarinana ijoroy ny marina fa ny zavatra tsy ara-draniny tsy mandalan'izay fahamarinana zay ary tsy manasongadina ny itsiny araka ny tokony ho izy de hitatsika fa tsy maintsy misy foana ny fiatraikany ara-pitantanana tsy mahary toerana zany amin'ny fitantanana ary hita miariary tao anatin'ny efatra taona 5 taona ratsaka zany zay ilay tsy fanaran-dalàna rehefa tsy nanara-dalàna de lasa na ianao koa range tsy toteny ahoana moa ny atoteny anao raha hoe enao tenanao aza tsy manara-dalàna de hitatsika ny fitotonganan'ny firenena tao anatin'izay hitatsika ny lasa fanaovana ambanin-javatra ny fiainan'ny malagasy
rehefa sahirana tsinona malagasy de nareo tam'izay de ity zavatra moramora ty daolo no mena azy aratsinany azy de mena zavatra moramora izy de miasa hirana izy de rehefa miasa hirana izy mora ambakainy abadony izy neny aloha zanaka izy ampianarina eto Madagasikara zany fa lefa nainy anda fa any azo antoka ny fanabeazany jereo ange ny mpianatra akatso mpianatra akatso tantarifo zao misy an'ilay fitokonana nataon'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra misy ihany koa fitokonana nataon'ny mpianatra izay niratsika reta fa vono tsy vono na azo azy le mpianatra zany tena abadona mihitsy ny anazy any avelany any mitohy foana ny tom-pianarana fa neto Madagasikara miitsoka noho ny fanaovana tsinotsinona ny mpampianatra iza moa no tena lasebatra ao anatin'ilay tsy fandehanan'ny fampianarana ny mpampianatra iny eo ihany fa endrika fanaovana tsinotsinona le rehefa ny mpampianatra no tsy homen-danja de tsy mianatra ho azy ny mpianatra rehefa tsy mianatra ny mpianatra de tsy mahatakatra intsony tsy atakatra intsony an'ilay tia nanaovana azy de azo entina amin'ny sangana raha zay malaza entina atapanaovana an'izao reo de manao hany ka mitombo hatramin'ny tsy fandriam-pahalemana satria rehefa tsy mianatra le mpianatra mazava loatra tsy anasa izy raha pitso sy raha afaka pitso tombo ny tsy fandriam-pahalemana io tsy fandriam-pahalemana io rehefa avy eo miteraka zavatra hafa ihany koa satria raha miompo ny olona na mamboly ny olona orobany jola orobany dalo ny fananany anao inona zany izy iravoravo tanana izy amokatra satria amokatra ho aniza zany izy tombony ho azy ve ny famokarana mazava loatra zany fa misy ny fampiankinana am'izany zavatra rehetra resahana izany de izay le mahasarotiny am'izao andraisana raha ny tena marina mantsy raha ny fifidianana no resahana de mesure préventive le ataotsika mesure préventive le atao raha ny fifidianana zany hoe fipetra fisorohana fa raha ny fiainam-pirenena no raha toke ny fitantanana raha lafa ny fitantanana atao anatin'ny efa taona zany hoe le gouvernemanta zany resahana zany le gouvernemanta fiarahamonina am'izao de mesure corrective le resahantsika zany hoe alao ahitsy aloha io fa raha ny fiainam-pirenena ny resahana de efa fipetra fitsabonitsika izao mesure curative efa mitsabotsika izao fa tsy vita tsony le fanitsina sy le fisorohana de izao zany tsika miezaka aloha sady misoroka ny mety isin'ny korotana no mitsabo ihany koa ny Madagasikara amin'izay aretina sy ny fahalovana rehetra nandritra ny fotoana maro fa eo ihany koa le manitsy ny fitantanana am'izao fotoana na ny eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana zay na ny lay gouvernemanta ny fiaraha-mitantana izay ny mahatonga le resaka teo moa asa na efa tafiditra le namana avy any Mahajanga na mbola miandry mbola safiditra horaisina eo moa zay rehefa aveo misy ihany koa nisy olo tena hafa manana ny Madagasikara sy ny avy any ivelany hiditra eo araka lefa nyresahana fa toizantsika ihany aloha ny resaka makasika ny misy manakambara velona reo sa ho resahako kely ny makasika ny zay le hoe zarandraikitry ny mpitantana zay ny zarandraikitry ny mpitantana tsinona ao anatin'ilay fitantanana ny firenena nisy fotoana ny tena tsy sanatriko hoe de boebo fa mba efa nitantana ihany na fikambanana azy tamin'ny taona 2024 de anisany mitantana ny fikambanan'ny mpianatra tao amin'ny école normale supérieure ny tenako ka nahatsapako an'izany hoe mitantana zany sarotra tokoa mitantana ary tsy manome tsiny be fahatany ny mpitantana raha toka manao zay tokony ataony izy ny hoe mahavita sy ny tsy mahavita iny mbola resaka hafa fa eto amintsika mantsy le vita mody mba irairaina fa le tsy vita tsy resahana mihitsy ary le vita aza donona fa ny mpitantana de natao anompo ny vahoaka ka raha toka misy zavatra vitanao aza miandry tehaka fa izay ny fidianana anao eo amin'ny toerana io zany hoe raha iresaka zany tsika de ny tsy vitanao ny tokony ho resahana fa tsy ny vitanao ary ny vola nampiasana tao anatin'io de volam-bahoaka tamberina andraikitra makany amin'ny vahoaka no ataonao fa tsy hoe namorona ny tsy nisy ianao hanaovana zavatra anankiray ary maty antoka atao anatin'le izy resahany namana faniry teo moa no makasika an'le hoe anjara andraikitry ny filoha zany androm-panjakana raha eto Madagasikara ny filoham-pirenena ka raha androm-panjakana mangozozo feno fitaka tsy manao ny anjara andraikitra amma filoha azy amma androm-panjakana azy midika inona zany ny vahoaka malagasy mihitsy zany no atao tsinotsinona ao ambadika zay nyresaka tsika lalàna iny lalàna eo ihany
fa le vahoaka malagasy mihitsy izay atao tsinotsinona no tena efa mandre mangery firy moa miresaka ngentsika zao hoe nisy fotoana moa netiko tao anatina fandaharana le hoe efa tao ny famitorana araky ny tonkalony rato sotrandrimana tena fa tao ny famitorana fa nizavanitranga to Madagasikara nge zao raha mijery sika ny von'olona tany konko tsy nitoy efa tao ny famitorana ny volamena ny ala teto Madagasikara efa tao fotsiny ny famitorana volamena tao anaty vata fitahirizana midy reny volamena very tao atranotsika reny mbola tao ny famitorana de izao ve sanatria de ho tonga indray ny amle efa misy paikady voalamina any ka raha sanatrin'izany misy ny korotana de mbola hijanona fosiny atao ny famitorana efa be deabe ny manao azy am'izao ary eo le anazavana hoe ireto collectif de candidat reto ange tsy mbola resam-pifidianana ny endry zareo ndre zany hoe efa ao anatin'ny fifidianana izay faninana aminareo zay hoe arahana aloha ny lalàna mbola tsy miakatra kianja aloha fa hafa ndray mantsy raha hoe miakatra kianja de zay vao mifanampy ry zareo resaka hafa zay ary reo ange rehefa ho avy amin'ny fifidianana samy akany azy am'izay fa ny tsy fanarahan-dalàna de iombonana ary ny candidat tsy sarotiny amin'izany tsy fanarahan-dalàna zany de ohatriny efa mieritreritra fotsiny zany mba manao ny olona de mba hanao eo fotsiny fa matoa sarotiny reo collectif de candidat reo makasika an'izay resaka fahadiovan'ny fitantanana ny fifidianana ny fikarakarana ny fifidianana ny rafitra ao anatin'ny resam-pifidianana de mba tsy isian'lay nenina rehefa avy eo ny malagasy hoe nenina tsy ao aloha ananatra fa aorinan-datsy be de be nge zao ny olona nytranenina teto Andriamatoa Ramarsan Laurent tamin'ny omaly de tena nitsoro vavolombelona mihitsy zay aloha de tena nanenina ary vao fitaka zay satria ay le olona nytoananay tam'izany olona kay frantsay le izy fa nafienina fa raha tena nisy fahadiovam-po tokoa moa zany tamin'ilay filoha teo aloha naninona tsy tonga de nampahafantarana mialoha amin'ny fotoana le hoe za ohatran'izao momba fa nisy fanakonana nisy fametrapetrana tanaresika atserovako ny tenin'ny Galeny io hoe alaiva aloha ny fitokisany mampandradrisa aloha de rehefa avy eo hita eo rehefa avy eo nytoeny kinanjo tsy zay zavanitranga fa nivoaka tsisy marina zay tsisy eo de rehefa nisy zay zavatra zay raha tena zay mantsy nahagaga tao anatin'ny zavatra iny rehefa mivoaka ny resaka raha tena nisy toe-po sy toe-tsaina madio ilay olona vao resaka tokony tonga de namaly hoe ka izao ny antony fa hita tao anatin'ny ray volana atsaka kely tsy nahenona teny tsy naharenesana feo fa ohatry ny enoeno fotsiny telo hoe ahoana zany no fomba anamboatra paika ety mamaly an'lay zavatra de ny any mba eno moa de hoe tsisy afaka manala ny fitiava-tanindrazana atao-poko fa de za de malagasy foana lasa zay sisa ny resaka tsy azo atao fihetseham-po nefa io fa fampanarahan-dalàna ny tena marina lasa fihetseham-po ito zany satria fantatra zay nge le fanararotany hoe alaiva aloha fitokisa vaoka ny vahoaka malagasy zany ohatrany ahoana amin'ny akapobeny tsy diso tanteraka ny filazana fa olony fony malagasy ka tao anatin'iny koa le sy raha tsy ahivitsika nisy candidat ho filoham-pirenena iray na ampiseho ny certificat de nationalité raha misy marina ny hoe tena fitandrona an'izay fanarahan-dalàna sy ny fanarahana an'izay amin'ny anarany mangarahara inona moa no hoe atao hoe tsy nanafana nanao an'izay hoe nampiseho an'izay certificat de nationalité zay hatramin'izao mantsy mbola baraingo ho an'ny rehetra amin'izao fotoana izao ny hoe manahoana marina ny antota taratasy ny io candidat voaresaka io amin'izao fotoana izao mazava aloha zany ny atsika fa mazava ny voalaza ny lalam-pandrenana sy ny code de la nationalité malagasy ao anatiny fa tsy manana zoam-pirenena malagasy tsony fa zoam-pirenena frantsay tokana ny filohan'ny repoblika teo alohany rajoelona amin'izao fotoana kanefa reny moa zany ny zava-misy mbola ny ekeniny teo anivo ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny antota taratasy le fanohizana an'izay misy ny tiako atongavana kely le izy mirahalany amin'ny hoe misy fahefana kivelany ny hadevitry ny tsy azo ivalozana de ny fahefam-bahoaka zany zay fahefam-bahoaka zay amin'ny vanim-potoana rehetra ary amin'ny vanim-potoana sarotra ahafahana zany mamerina andoharano ny hadevitra hifanaraka ny tena lalàna dia izay zany tsy maintsy mandeha zany
io fa efam-bahoaka io zay ho tonga eny tanany olona zay hisafidiny hitatana amin'ny firenena ho solo-tenana fa zay manko ny olana am'izao fotoana zao tena sahirana mihitsy a le firenena iainantsika am'izao fotoana zao satria nahodiny reto mpitondra fanjakany reto mihitsy le fomba fanaovana politika sy fampiarana n'zany fa efam-bahoaka zany ny anazy de veriny fa rehefa tonga eo am'le sehatry ny fitantanana firenena izy dia tsy misy vahoaka afaka masy mandidy zany ny anazy de veriny fa rehefa tonga eo am'le fitantanana n'le raharaha-mpanjakana izy de zay tiany atao sy daniny kibony ny ataony ary tsy zay maso ny vahoaka fa zay mahafinaritra azy mpitondra fanjakana ny ataony ary ny azy de veriny fa zao rehefa azo ny le voninahitra lehibe na filohan'ny repoblika izy na loholona izy ka raha filohan'ny repoblika amin'ny manendry minisitra manendry loholona de mieritreritra reto olo reto zany fa zao appropriation fanana amin'ny manokana lay andraikitra nomeny vahoaka azy de veriny aza fa io lalàna io de fanana amin'ny manokana io fa tsy fananana iombonana hifampizarana ary hifampitezana de rehefa fananana iombonana le izy de ozy izy hoe zay tianay atao tsy mila n'zany neutralité politique de l'administration zany rangaha ampanaovy politika ny fampianarana sy ny fanabeazana de io ataony zareo io tsy mila mifanajanaja am'zany mpampianatra mpikaroka mpampanatra zany avelao reo itolona anao zay tiany atao fitakina sy ny sisy bon débloqué ny 2 milliards d'ariary omena amin'ny fitandrona amin'ny filaminana enda amin'ny te tampokarama de alaivany amin'ny hipoketra le izy eo amin'ny positra malagasy atao inona zany melo mandritra aoriana ny fifidianana fa inona mampatahotra ny ambadika any e ampanaovana politika atsika nge mahita ny 12 janvier miakanjo amin'ny loko hafahafa le manamboninahitra itsika mahita fa tena ampiasaina mihitsiny am'izay tiana ampiasaina azy le fitandrona amin'ny filaminana de lasa misy mieritreritra hoe efa tsy mpitandro ny filaminana nge reto fa herim-pamoretany hafahafa be miteny an'izany fa zay moa le zava-misy de ampiasaina am'izay tiany anaovana azy ny fitsarana taiza ianao no nahita nandritry ny repoblika misy mba effort intellectuel ihany atao nandritry ny fitondrana amin'ny fandimby ary mba misy honnêteté kely ihany ivasy nandritry ny fitondrana amin'ny fandimby de hoe zao tsy le olona rery ihany no tokony tsiditra amin'ny politika fa hatramina bâtiment mpanjakana ary mba tsy ananana influence hiditra amin'le bâtiment mpanjakana bâtiment public de ndao mba lokotsika grigris fotsifotsy zay ngeny mba ohatrany mba zava-nisy ny ainana hatram'izay mba tsisy influence politique de grigris fotsifotsy nahazatra hatram'izay fa reto olona reto de ny lokony volomboasary hatramin'ny bâtiment ny ministère ny fitsarana lokony amin'ny lokona UM le izy de kagasy talanjona andretra de rehefa mba teneniny tsy mety io ataonareo io nga zay miraran'zany ozy reto olo tena manazaza saina vahoaka mihitsiny zany hoe hidirany tanteraka daholo zany na nyresaka fitsarana nyresaka forces armées ny resaka fampianarana sy fanabeazana ny administration moa nyresaka fahasalamana mbola ao anatiny zany nge le neutralité politique de l'administration politiseny reto olo reto le izy de rehefa politiseny le izy satria zay ny tenentsika everiny fahafananana ho azy le izy de diso be zany ho atsika olo-pirenena fa tsy zay le izy sady fandikan-dalàna fanolanana lalàna zany no fanampitehana ihany ko zany ny rindrandamina ifampitondrany ny fiarahamonina eto Madagasikara de mila ravany zany sationany zany raha miresaka zany tsika ny hoe ty fanjakany ty nge de efa nahazo carton rouge nanomboka tany amin'ny filohan'ny repoblika violation répétée satria zay ny fomba namelohana amin'ny filohan'ny repoblika haute trahison violation grave violation répétée ka ny violation répétée manendry gouverneur ianao violation répétée manao politique neutralité politique de l'administration ny séparation de pouvoir atsonao ao antranonao ao amin'ny arena eny ivandry ny solomavamboaka ao anatin'ny session ordinaire ary zay le adevitra teo sy tsy maintsy verenana amin'ny motion de censure satria efa engagé ny procédure tamin'iny fa zao ny stom ny nina nanaovana marche rera am'ireo mpikambana sasatsasana tao amin'ny bureau permanent de moterana pedina le tato amin'ny ACC
donc ady-hevitra tsy maintsy foaziny zany le engagement le procédure efa lasa ny tsy maintsy hitondrana an'izany ady-hevitra zany satria tsy tokony voasakany zany efa tafapetraka tao amin'ny brao permanent lay antotantaratasy motion de censure censuré zany le gouvernement rehefa jerevantsika le pejy anankitelo satria document natao hoe motion de censure napetraky ny solombambaoka ny soniavina 5 de zao tena tsy mieritreritra tsonena hoe mbola misy gouvernement tampoka mitaty fanjakana de lasa filoha satria efa censuré le gouvernement de zay le tiako tenenina nanomboka taty an'le filohan'ny république taty am'le gouvernement taty am'lay antenumerandoolona zay tsy ara-dalàna mipetrahan'le antenumerandoolona satria ny collège électoral ny fidianana an'leo de tsy nahafemifepetra satria tamy fifidianana 2015 no azo nampiasaina iny fa tsy azo nampiasaina iny tamy fifidianana 2019-2020 io fa maromana kokoa tikan'izay zany tsy ara-dalàna ihany ko ny antenumerandoolona ka izy ary mba ara-dalàna ny ACC natao iambina an'le lalàna koa manao ny ataony solo-mavam-baoka azo eritseretana kely ihany satria mba nisy fijoroana nanao ny asany de nafinaritra zany riva sy isy na eno an'le fanambarana candidat anankiray tany ampanaovana tourné any hoe miverina daholo ny député anay manenjika amin'ny latsinainy mba mahafinaritra kosa aloha meno an'izany e mba au moins zany mba rassuré le vahoaka any am'izay nahalany an'zareo hoe io eny ny député anay tsy fanotrina an'le collectif de candidat satria ny tadiavintsika de zao miara manao ohatr' zao zary hoe miaraka manao hetsika anankiray ho tonga amina point commun fa tsy hoe miparitaka manoatra zao zany de tsy tonga amina tebikombonana de mba mirassuré ny vahoaka zany de raha iverenina ny adevitra ara-tsosialy am'izay de zao zay ny lalàna zay ny fahadiovam-pifidianana ho avy eo zay ny fisorohana ary zay ihany ko le famerenana ny tanytandalàna fa zao rizy mirala tsy tokony ho adinontsika vahoaka mihitsy sao tsika miadevitra hoe fanjakana tandalàna sao tsika miadevitra n'le hoe fifidianana tokony madio ny tokotany sao tsika mieritreritra n'lay adevitra momba n'lay hoe fivondrona ny rehetra mba te hijoro amin'ny ara-dalàna de adinontsika le fampijaliana ara-tsosialy fampahantrano fanaovana tsinitsinina ny vahoaka de mandray any tenin'ny siteo mihitsy aho hoe tsy ny zava-bita ihany ny tsara ana-mpitondra fanjakana fa ny zavatra tsy vita ihany ko de vereny tadiavina ny fampanantenana nataon'lay candidat 24 de efa samy mamoaka ny rehetra hoe tsy latsaky ny zato anie ny fampanantenana tsy vita akoatry ny tenenina tamin'ny fifidianana de samy matsiapitsika farany teo zao tsy hoe farany fafaraparany rehefa nandeha tany amin'ny faritra sofia tany de ozy izy vakitsika ny lalana andapa be alanana tsy maintsy vita melohan'ny farany taona zany fankaraka fa iza le izy zao tsy maintsy mahatratra 20 kilometatra ho am'lay lalambe mikodana de namoahana vola tsy toko tsy foroana fa vita ve sa tsy vita le izy iva ary hoe tsy hanao politika itsony a raha tsy vita ny renitrezy raha ny tokony ho izy zany raha homme de parole zany le olona de fa tena mazava be le izy ka zay mba tsy ho adinontsika vahoaka ihany ko zany zavatra zany satria tsy tokony am'izao a ny toerana misy any Madagasikara ahoana ny eritreretanao hoe vo mifo maraina le vahoaka malagasy de mivalandrano eo ambony pétrole mivalandrano eo ambony volamena valandrano eo ambony safira satria ny arena ambanin'ny tanitsika de feno arena tsy tanono kanefa le vahoaka ho aminy de vahoaka tena fadiranovana vahoaka mahantra vahoaka tena tsy manaka tokona mihitsiny ozy isi teto maly sery gaetan hoe mitrongo vahomana lay vahoaka malagasy fa tsy mitrongo vahomana tsony le vahoaka malagasy fa mitrongo fatsiomana zay mihitsy le terme omaly sy mitrongo fatsiomana le vahoaka malagasy nefa tsy omana mitrongo fatsiomana zany hoe tena efa mba mitady zay tokony arapaka misy miteny amiko hoe zainga raha faniry mba mivoaka amin'ny efatra maraina mody hatramin'ny 7 alina mba tena nafrière tsy hita rano mafana ny sotrona ny kitay ehatra ny efa tsy mahita rehatra le hery androetana an'le kitay zany lay toerana misy an'le vahoaka malagasy za zany tsy hiteny tsony ny indicateur économique hoe manahoana ny laharatsika ao anatin'le doing business manahoana ny toeran'ny Madagasikara amin'ny indicateur économique samy hafa ny IDH
ndresaka corruption sy ny sisa varinakady Madagasikara de mbola mahita ihany ianao olona miteniny aminy hoe mbola omena mandaly le filohan'ny repoblika tamin'ny fotoanandro aleo iverina le de ampanganom-panafotana aleo iverina ny fanjanahana fa aleo bebe kokoa ny fahantrana efa misy tenako président Benasiana faritra boiny efa tafiditra manampy ny pisika sy manery ny tolona ataony ireo solotenan'ny candidat ireo député ireo ny olona ary indrindra revoaka malagasy maro misy ny antony dia manohatra ireo fandikan-dalàna sy vavilena mahazo vahoaka malagasy aplikenay tanora izy indrindra sakinay ny fandravana tsiri ary tsy manaiky an'io zahay satria tsy azonay ekena amin'ireo cycle électoral ny période pré-électoral période électoral ary ny période post-électoral zavatra azonay inona ny zavatra misy ao izahay akory tsy nipaky any fa nisorona ny ramatoa ministre ny asa sy ny fampananan'asa fa ny président Céline sakinay fa tsy nivady ndray nisorona zay tsy miraraha ny ministerana zay fa zay efa miandry fifidianana ka ny anay io tsy mataotra fifidianana zany matoa milatsaka de vonona efa système de domination ny fampiakarana an'io caution io fampiakarana an'io 1 milliard satria maro zao tsy milatsaka fa de tsy maintsy mitambatry zany ny eto ka ho anay zany satria zay amin'ny président jeune nasidemy gouvernement tena koa dia manana candidat zay milatsaky io tsisy matahotra ireo candidat 12 mitambatry hoe naray ary na ataony zareo 5 milliards ary zany fa ataovy madiny terrain latao de hitatsika eo raha mbola olany faharoa dia zahay tanora dia tsy manaiky ny fanaovana forte ny fifidianana satria zahay tanora no anisany maro nisandringa ao anatiny sampifidy 53% ny isan'ny tanora 18 ans 34 ans ao anatiny isan'ny fifidy io anampitseny zany dia manana anjara ndraiky lehibe zahay anohatra ny kirariny Madagasikara amin'izao fotoana zao natisika de ao anatiny atao hoe crise ary efa anatina natante ny firenena anankiray dia tsy maintsy tafiditra ao anatina crise verte salatinao na tsy tianao rehefa tafiditra ao anatina crise verte salan'izao Madagasikara de tsy maintsy miditra ao anatina transition pour faire sortir crise ka zay nefa ny olona ka iny tsy atao forcé atao bodingerina le rehetra tonga fireneny ary misy tenoana fitondrany hoe mitondra firenena zany tsy ilaina fahaizana zany resy poteo jiaby reo université reo fa tsy ilaina fahaizana zany volavolaina atao inona zay tanora ty volavolaina atao ina de nareo zao mandeha manafatra expert avany Chine expert avany France fa fahaizanay zany ohatra tsisy dikotoko azonay ekeny zany zay tanora tena tsanaiky an'izay tamin'ny farany fa mila fahaiza manao io misy maridrety andretezana fandrosoana firenena anankiray misy maridrety andretezana firenena tafalatsaka anatina crise fa zay tsy tanora manaiky ampiasinina fotsiny zay koa dia anohatra ny kirariny hatramin'ny farany tsy manaiky ny filatsahan'ny filovazaha ninona moa de zavatra resatsika eo de za frantsay izy nakoatr'izay de stigmatisation avokoa nataon'ireo atao hoe fitsilindaka inona moa no manamarika ny vady anankiray io mpivady izy na lahy na vavy na lasa milahy koa na vavy samylahy satria zao fitondrana zao hoe ny président Andry Rajoelina président teo koa nifanekeny an'le LGBTQIA ka inona manamarika
fanamarinana ny lasa vady na lasa amina vady tsotra fisoratam-panambadiana taratasy zany tsy ny lehilahy sy ny vehivavy miray trano vady tsy ny lehilahy sy ny vehivavy manan-janaka mivady fa ny lehilahy sy ny vehivavy misoratra mram-panjakana ahoana ny afantarana fa misaraka vady ny olona anankiroa dia amin'ny alalan'ny torotaosany ny divorce efa tsy mpivady tsony ireo olona ireo ka ahoana ny afantarana fa malagasy na frantsay ny olona anankiray io tsy ny fahamaintitany hoditrany na hoe fotsifotsy ny hoditrany fa amin'ny alalany taratasy feziny lalàny tsika le mitsy fa aza stereotypena ohatran'izay le lalàna avilonareo makaina zay tanora ty atao manao zavatra politika izahay tsy maintsy sarotiny amin'ny fiainan'ny Madagasikara sy ny fampandrosoana ny Madagasikara fa zay kosa dia tsy manaiky hatramin'ny farany averiko indray hatramin'ny farany mitsy azo lela atao eto amin'ny tatra firenena tsy teny betsaka fa ho anay aty Mahajanga dia asiko fanentanana ho an'ny amasy mantenako dia manentana nyreo tanora HVM sy ireo mpikambana HVM rehetra ho tonga eo amin'ny devant Jeunesse Sport androany arivo amin'ny telo eo ny fotoanatsika isika io zany eo zany nyfanomezana tsy isika HVM reriny eo ao avy koa ireo solotena ny candidat izay mitambatra manoatra ny zao kirariny zao ho avy daholy ny rehetra zay votanisa ny tiny manemenema ny RB ny FTP ny titeny ny HVM ny PDB tsy votanisa ary ihany koa ireo antoko politika zay tsy manana candidat lafaky izy zany fa fantany fa kirariny zava-misy atao firenena savonina anatevin-darany izy mba hirosoana any amin'ny lalàna marina sy manisa ka manentana ho an'ny sika rehetra na olo tsotra tongava raha riva mitelo eo amin'ny devant Jeunesse Sport eo fotoanatsika androany ariva mitelo koa maka hery ho an'ireo président izay miasa fantatra miady andro manalina ny avantage ny vahoaka malagasy fa tena matsapatra zareo fa tsy rary ny zavatra iainan'ny vahoaka ary misy nefa ireo tiany seza natao hoe toerana fotsiny an'izany seza zany fa tsy manaiky an'izany sika manana lalàna amin'ny fety ary tsy matoky ihany koa miandry mpanjakana misy miatetike zany tsy matoky an'io fa tsy atao fanararotana akory le hoe azo valotana tsy manaiky an'izany ary ao politika mba hijoro amin'ny tena marina ny tapitra hijoro amin'ny tena marina ireo raomaleo tena miady amin'ny kolikoly aza dinitsika fa radama faharoa dia nitsaraina ary rehefa nitsaraina dia voaely tao faty ka izy ianao eto Madagasikara no tsy azo taraina izy ianao eto Madagasikara no tsy azo hiarany lalàna ary aza velany vahoaka no may andraikitra fa rehefa vahoaka no andraikitra dia menina faratampony ho anareo te forcé hitady nitoerana zay efa tsy maintsy tao anareo tena zay no anay avy aty Mahajanga président ny jeune HVM Mahajanga misaotra anareo ary maka hery hatrany manaraka hatrany ny fandarana angaredina ny vahoaka Mahajanga ary efa miandry ny tompy fotony ary efa tsy miandry ny baiko avany amin'ny zany fa efa samy mihetsika zao satria efa samy seritra efa samy rivotra avokoa vahoaka malagasy tsy mandry navoloany vahoaka aty Mahajanga fa mijaly tena tsy misy tarainana koa zay ny teny koa dia mankasitraka sotra tompoko iya
Ankasitrahana namana avy any Mahajanga filohan'ny tanora HVM ao Mahajanga ny faritry Boeny any izay nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny zavamisy sy ny zavamitranga eto amin'ny firenena, nisy ihany koa moa ny antso nataony teo. Fa misy ihany koa ny vahiny tonga vatana eto satria izay ilay fifandrombonana atao anatin'ny angaredona angaredo-kevitra araka nyresana teo fitondrana fanazavazavana mahakasika ny tsipirian-javatra momba ny fanarahan-dalàna, momba ny tsy fanarahan-dalàna, momba ny fifidianana fandraika amin'izay lalàna zay satria ny lalàna dia anisany antoka isi ny fifidianana madio sy ekeny rehetra rehefa ny lalàna no tsy araka ny tokony ho izy dia mazava loatra raha mibrioka any amin'ny tsy alehany ny fiainam-pirenena. Misy any maître Rakotonirina Luc izay miaraka amintsika eto amin'izao maraina izao, mpahay lalàna ary olo-pirenena ihany koa tompon'andraikitra arak'izay hitondra ny fanehoan-keviny momba ny fahitany ny fiainam-pirenena amin'izao, momba io tsy fanarahan-dalàna io satria rehefa miresaka moa tsara trany miresaka amina mpahay lalàna rehefa misy ny tsy fanarahan-dalàna fanazavana mba ilana amin'ny famitahana ny dika vilana ampiasain'ny sasany momba n'izay resaka lalàna zay. Miarabanao maître dia tonga soa eto amin'ny angaredona. Ia dia fanomiarabany ekipany Coldivé sy ekipany angaredona amin'izao andro sabotsy izao ary fanomiarabantsika mpijery rehetra vaoaka malagasy manaraka ty angaredona ity. Akafarita tokoa no ny atongavan'ny tenako eto mba hifampizarantsika ny fijeriko manoloana an'izao zavamisy eto amin'ny tany sy ny firenena izay mampalahelo mahazo ny firenena amin'izao fotoana izao satria araka voalazanao tao dia lalàna no resahana matoa misy ny firenena anankiray dia misy ny lalàna mifehy azy dia lalam-pandroenana ary tiako marina aloha voalohany indrindra dia raha resaka lalàna resantsika dia io lalàna io mamefy ny rafi-piarahamonina anankiray lalàna dika zany ao ambany lalàna daholo tsika miaraka avy fa tsisy ambony lalàna na iray ary manomboka any amin'ny faratapony any amin'ny filohan'ny biblika ka hatraty amin'ny vahoaka dia mila manaja an'izay lalàna zay. Zavamisy nefa amin'izao fotoana izao dia tsikaritra fa maro ny tsy fanajana ny lalàna ary ny tena mampalahelo lay pary lalàna indray no mandika lalàna dia verevitra izay nianatra lalàna hoe inona marina ty zavatra ty fa ahoana hoentinay sy ty fireneny ty satria azadino fa ao mety amin'ny ranony rafitra ny androm-panjakana eto Madagasikara dia misy ny androm-panjakana mikasika ny lalàna androm-panjakana ny fitsarana zany izay maleo tena izay antoko ny sinina atao hoe fandaminana sy ny stabilité amin'ny firenena anankiray ny fitsarana rafi-pitsarana nefa indrisy zay nefa ny zavatra biblika amin'izao fotoana izao ary mahatonga ny olana ankehitriny dia zay tsy fanandaran-dalana zay ozy misy ny fanikan-dalàna misy ary nivoaka tamin'ny resaka nationalité zay ananan'ny candidat Ngarajoel dia nationalité vahiny frantsay zany mazava ho azy dia nisy ro didina voakan'ny HCC manoloana zay zavatra zay sy ny tatioarinan'izay eo miteraka le olana ary mahatonga mijoro reo candidat reo raiky amby folo miaraka mijoro natsapa reo candidat raiky amby folo reo fa misy fandikan-dalàna ary entsika tsara ny fanambarany omaly reny fa hoe zavatra takin'ireo candidat reo dia voalohany indrindra tsy fanikenya an'ny olona tsy manana zoom-pirenena malagasy ilatsaka ho filoam-pirenena ny tsy fanikena koa ny seny izay hita fa hoe miandany any mpitondro mpanatanteraka ary farany tsy fanikena ny HCC ary tokony atsangana ny CES. Aloha nidirako amin'ny atsipiriny ny volalahy nitsotra ny any teniko misy principe de base amin'ny lafiny lalàna indrindra amin'ny lalam-pandroenana. Lalam-pandroenana tompoka dia zay voasoratra dia voasoratra fa tsy azo no adika io zany hoe interprétation stricto sensu interprétation stricte zany
fa tsy azonao anaovanao atika hoe inona mahafinaritra an'itya de inona mafiny tiako atao am'ity zavatra ty ohatrany lasa matsy sainako maly rehefa naheno an'lay intervention an'lay lehibe ny ACC teo aloha zay pailalana mahay rantsika may fa molina may de hoy za hoe tompoko de ahoaiza zany ty firena malagasy ty raha ohatrany nareo zay zay ivereo tena mahay no manao an'zay interprétation na constitution zay mazava voalazany andinin'ny faharoa amby efapolo za tsy ana zava-teknika atsony fa be ny adivitra teknika eto amin'ny aina aman-jery fa io article 48 de mazava hoe very malagasy very zoom-pirenena malagasy iray feno taona raha mahazo zoom-pirenena vahiny izy zay tsisy azonao adiky zany hoe inona mapetipety ana inona sy mapetipety nakale izy na ahoana fa fa zay de zay ary naky izy antsitrapo olona tonga taona aloha azava tsara olona tonga taona antsitrapo zay mila sitsika présidence zavatra zay volazany atika 42 ka eo zany mipetraka ny olana de eo ny ady hevitra hoe mauvais gasy tsatsy gasy tsony lay candidat Andry Rajoelina eo moa tsy mbanao resaka ronanao misy resaka be ny rano kirinao aminy ange gasy ny ray aman-dreny terakazy gasy eny tompoko tsy any ny olana fa ny olana de hoe ianao nangataka tsitrapo ny zoom-pirenena vahiny de frantsay zany eto zay nyresantsika eto nangataka zoom-pirenena frantsay ianao ka rehefa angatana zoom-pirenena frantsay tompokoa de mazava ho azy voalazan'ny article 9 ao amin'ny constitution de milaza hoe rehefa mangataka ianao zoom-pirenena vahiny de very ny atao hoe allégeance satria toko mpanompoana ataonao am'lay firenena zay nananao zoom-pirenena tamin'ny voalohany zany hoe Andriamatoa Andry Rajoelina zany rehefa nangataka zoom-pirenena frantsay nahazo an'zay tamin'ny 2014 nangataka izy antsitrapo efa feno taona izy satria efa filoha tetezabitsy tam'zany dikan'zany de hoe efa na very zany le toko mpanompoana amin'ny firenena malagasy tsy manana zay tsony izy fa manana ndray kosa izy engagement na hoe obligation manoloana le firenena zay nazahoan'ny nationalité de ny firenena frantsay zany de any zany manao le toko mpanompoana na hoe allégeance izy tsika dikan'zany de zao Andriamatoa Andry Rajoelina zany dia tsy maintsy manaraka ny didy amandalana sy mibaiko ny firenena frantsay lalana frantsay tsy manana fahefana tsony zany ny firenena malagasy hibaiko azy sy fe azy ka eto am'izay napetraka hoe raha zay ny famaritana tiako apetraka de hoe ahoana zany ny resaka moral an'lay candidat Rajoelina andra nytondrapony resaka eto le moral tamin'ny 2014 izy dia efa filohana tetezamita tao anatin'izy nitondra tompoko no nangataka ny nationalité frantsay izany hoe sitrapony azy de eo le moral azony de tamin'ny 2018 izy nilatsaka ho filoham-pirenena naninona tam'zany tsy nambarany tany amin'ny tamin'ny vahoaka malagasy hoe za tinkeka re olona ka manana zoom-pirenena frantsay koa zany hoe to zany le fitaka be vava nataony tavoaka malagasy eo tsara ny tiako tsindrina nisy fitaka eo zany lesaka moraly hoe tena tsy misy moral mihitsy le olona satria fitany vahoaka malagasy fa minoahanareo vahoaka malagasy fa raha fantatsitsika tamin'ny 2018 fa hoe mizaka zoom-pirenena frantsay Andriamatoa Andry Rajoelina tsy nifidy anazy itsika reo raha ianareo zany moa zay moa tsy mifidy azy azo hoe évidemment fa ianareo zay nifidy azy tsy nifidy azy na mivaoaka malagasy azy amin'ny manontolo-tsakalavaka satria tsy eken'ny malagasy mihitsy zany hoe vaza hitondra ny fireneny amin'ny tany sy ny firenena iny moa tsy aneken'ny vahoaka malagasy an'zany satria tsaro marihana fa ny filohan'ny republika zany dia mafilohan'ny republika azy de izy ny lehibe faratapony ny tafika ny chef suprême de l'armée izy ny lehibe ny diplomatie malagasy izy ny lehibe
ny politika ny ekonomika sy ny toekarena amin'ny malagasy ary izy ny lehibea amin'ny fitsarana zay tsara mariana zay zavatra satria reo ministère anankiefatra natao hoe ministère de souveraineté ozy izy tsika ary reo ministère ao zay ambany fiahiny mivantany filohan'ny république reo ary zay mahatonga ny filohan'ny république ho président ny conseil supérieur de la magistrature amin'ny CSM satria ambany fahefana ny fitsarana ka amin'ny fomba hoe tompoko ahafahany Andriamatoa Rajoelina ary anekentsika malagasy fa olona manazoam-pirenena vahiny dia anaraka ny tsy anaraka mibaiko ny frantsay zany hoe eto izy zany dia mahafrantsay azy hoe izy dia afaka hiaro ny tombotsoan'ny zoan'ny fiandram-pirenena malagasy amin'ny mahafrantsay azy hoe dia afaka hiaro izy ny tombotsoa ambon'ny firenena malagasy na milafin'ny toekarena zany lafin'ny fitsarana le olana zay le moral zany dia miteraka problème teknika satria eo amin'le famitana zay le acte de trahison izy tsika amin'ny te frantsay misy trahison nataony tamvahoaka amin'ny firenena malagasy zany satria raha olona tena nadifo izy manina tsy nanambara ary tany amin'ny fitsarana dia voafitana hatrany amin'ny tamin'ny 2018 ny fitsarana voafitany zay tsy nasehoany satria ihany amin'ny fitsarana mazava ohatra dia hoe inona ny dossier ao jereva ny copienao malagasy raisy reny ianao dia iny hoe manana certificat de nationalité anao fa tsy lazo izy hoe za efa nazo nationalité frantsay fitahany hatrany amin'ny fitsarana zay izy ny lehibe ny fitsarana tompoko dia aizy inona ny toetsainy olona manao ahoana zany zavatra zany ary zay ny miantona tonga reto candidat raika ambin'ny folo reto nitsipaka marin-drano ny filatsahany Andriamatoa Rajoelina ho candidat amin'ny 2023 ty tsy ekena zany ary tsisy malagasy anaken'izany na iray izy na iza na ianareo zay mieno sy ianareo roa lahy manatrika eto tsisy anaken'izany tsika menakavy zay ny amin'ny lafin'iny faharoa tiako resana mikasika ny zavatra anankiray zay dia rehefa mivoaka iny anao ny fitsapahana dia natao dia niraisina ihany dossier-ny Andriamatoa Rajoelina namoaka ty ny fitsarana hoe azo raisina ny candidature-ny Andriamatoa Rajoelina hitantsika tsara fa paritaka teo amin'ny tany sy firenena fa nahariky ny décret nisy décret ny voaka tamin'ny journal officiel tamin'ny Frantsa fa nahazo nationalité frantsay Andriamatoa Rajoelina ny ao amin'ny HCC na ny amin'ny fitsarana dia ola pailalana mahafantatra tsara ny zavatra mahafantatra tsara ny feny disposition légale am'razany lalam-pandroenana sy ny code de nationalité malagasy ainy daholo zany fa maninona mbola niraisiny HCC ny candidature ny Andriamatoa Rajoelina marigny mipetraka zany ary zay mahatonga anreto candidat reto tsy matoky any HCC tsony tsy matoky izy iny mahatonga tsy matoky satria tsy hinanao ny asa ny ariky ny tokony izy zany le HCC vetivety maître ao anatin'le zay resaka lalàna zay moa ianao miresaka momban'ny anjarandraikitra ny tanan'ilay filoham-pirenena teo aloha rehefa fantatra fa frantsay izy nanomboka tamin'ny taona 2024 nefa ny tanany anjarandraikitra mahafiloham-pirenena ihany ary nangintsika mianakavy tsisy ny teny fa hoe avy aloha zany entiny eo aloha move hoe midika zany hoe azo ivalozana zany ny lalàna zay misy eto amintsika ary azo ataony tsy manara-dalàna satria raha ny tokony hoy zany vantany voafantatra zany tokony nisy ny empêchement satria efa tsy olona tokony tantana firenena tsony izy raha ny tokony raha ny tena marina satria izy efa tsy tonga sany ary zay mantsy ohatry ny hoe lasa fanararotana satria tsisy ny teny sika rehefa nafantatra fa frantsay izy ary izy tsy nandany zany fa nanaiky izy hoe frantsay fa naninona zay moa dia mampailalana anao misy fihetsika ave zany nandrasana tamin'ny olo-pirenena nandrasana tamin'ny rafitra zay misy eto amintsika satria no heverina lasa manome vahana ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mantsy zany ohatra lasa manome vahana ho an'ilay candidat mahafantatra tsara mihitsy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana fa nisy azany resaka zany ary rehefa antena tsy anjaranay
ny manadiady ny nazony an'izay certificat de nationalité any fa ny anay de rehefa fiaino ny taratasy de manaiky zay aiza ho aiza le zarandraikitra ao anatin'izay nanny alohany io nanina andritra inao moa efa nanazavatra hoe ny 20 vao fitaka ny fitsarana fa rehefa fantatra ary io ny taona 3 inona ny zavatra tokony ho nitranga zany marina fa tsy firesaka ny lasa fa naizanona zany mba hahafahatsika manatsara no avy ny resako an'izany hoe mba elana am'le fanararotana amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny mahatonga manontany anao zany mampahailalana anao raha ny tokony ho izy zany ny sarisary tokony nitranga vantany vao fantatra ny fizakan'ny zoam-pirenena hafa inona ny tokony ho fandraisana fiaperana fanapa-kevitra mety hoe avy amin'ny anteny miera-pirenena na avy amin'ny anteny miaran-doha-olona na avy amin'ny fitsaranavy momba ny lalam-pandrenana mahakasika an'izay satria ny fitsaranavy momba ny lalam-pandrenana zay tokony hiaro ny lalam-pandrenana voalohany indrindra ary mampiatra anisan'ny anjara ndraikitry ny fitsaranavy momba ny lalam-pandrenana moa ny hoe ny mama ny olana sy ny disadisa amin'ny resaka lalam-pandrenana raha misy ny disadisa raha misy ny tsy fifagazo-kevitra de tokony ny fitsaranavy momba ny lalam-pandrenana no mitondra fanazavana fa zareo moa de efa iny efa ny alaala teo foana hatramin'iny fotoana iny ka hatram'izao raha sitraka ao mba azonao mba azavana kely ve raha iverenana kely izay zavatranga tamin'ny fahafantarana ny fizakan'ny filoha teo aloha zoam-pirenena frantsay zay marina loatra ny ahianao sy ny mitombona amin'ny fantaninao maloha zay zavatra zay satria ny atokoatra moa zany ny tsisy ny hetsika rehefa nafantatra ny narafim-panjakany androm-panjakana hafa zay nisy eto amin'ny tany sy firenena mazava voalazana lampanorenana fa raha misy fahadisoana ataon'ny filoha-pirenena indrindra resaka tray zao zany de manana fahefanana zany ny antemeran'ny pirenena naninona ny tsy netsika nefa fantany zavatra io ary nafantarany io mbola tanatin'ny session ordinaire izy azo ny abidina tsara tanatin'ny ordre du jour zany débat zany au niveau teo anivon'ny antenimera-pirenena fa mihinana tsy nanao satria hitantsika tsara fa maro anisy atao dia loko orange tsy miary le antenimera-pirenena tsy mpahafantatsony atao hoe inona ny andraikiny ma député anazy satria adily le député zany eto de miala tsiny miala fondro fa lazaiko pitsiriko marina eto fa adily le député hoe izy ireo nika misolo ny tena amin'ny vahoaka e zay ny fidy azy tany amin'ny circonscription nalany azy ka le vahoaka tany amin'ny circonscription efa mitabataba daholo hoe ay ve vazay ingara andrajoelyle naninona tsy nandrena ndraiky ny zareo fa inona nataony miaro izy le olona anankiray tombotsy ny olona anankiray nyarovana de andrematoa andrajoela nyarovana zany hoe tena violé izy la émission noble zay ananana atao hoe député ary eto de misaotra ny député Dialson zay nasany joro ary nilaza ny marina ankehitriny satria hitany fa hoe misy tsy fanandarana nataon'roa anandrimatoa andrajoelona sy ny ACC ka mba nasany aro izy ary engany satria isy fivorian'ireo député reo raha piso raha tsy diso mba iroso am'izany zareo azo atao tsara mbola manao ary io matsy manera anazy tena problema tsika eto de tsy fanaran-dalana mihitsy zao de namoaka décret non tsy décret moa zany fa ny ACC matsy namoaka didy de hoe tsy mahazo manao motion de censure l'Assemblée nationale tsy mahazo manao empêchement zay le valy le fanotanitsika ary hozy aho hoe ore olona ny motion de censure sy empêchement ke tsy mahazo mandrava gouvernement io nke tompo de azadino e fa pouvoir discrétionnaire any assemblée nationale ny motion de censure fa aona moa fa efa navezana fa ny ACC manao an'izay constitution milaza an'io ina ny idirany ACC am'zany fa efa ny androm-panjakana mpanao lalàna zany fa tsy fitsarana ray zay faharoa de eto de lasa fisainana ihany koa hoe odinasiany hoe tsy mahazo mandrava gouvernement eto de miteny anareo fotsiny fa tamin'ny président Razanomampianina nke dia nisy natao hoe nangataka avizy tany amin'ny ACC talohan'ny nametrahany démission fametraha-pialana nangataka izy hoe
inona daoly a ny fahefana azo omena ny président par intérim azony atao satria voalaza ny lalana tsara hoe ny fahefan'ny président de la république de reto avy chef suprême de l'armée izy chef diplomatie izy manindry ny diplomate malagasy afaka mandrava gouvernement izy etsetsetra marobe de namoaka avis ny ACC tamin'ny 2018 hoe voafetra ny fahefan'ny président de la république par intérim dia tsy mahazo tsy izy ny lehibe ny chef suprême ny des forces armées tsy izy tsy afaka manendry ambassador izy sana am'izay zay zao tena tadidiko eto aloha am'zay mikasika an'izay ka efa nisy avis tany naninona tsy ny aviny fotsiny any tanterahana am'izao fotoana zao fa namoaka hafa ndray ny ACC satria jurisprudence zany le avis tamin'ny voalohany fa mindra tsy ny tanterahana zay zavatra zay mizatra mahavariana ary io zako hoe le tsy fanaran-dalàna re tompoko de tena mamenatra mihitsiny satria la itsikitsika tokony andizana lasa mipoka zanaka koa akehitriny normal na varalitsika de avy eo tsika menimenina rehefa midina andalambe lay candidat le 11 candidat le 11 candidat igny niezaka mihitsy izy anao tady hoe atao jerytsika iresaka ambony latabatra niezaka ro candidat reo nivory nandamany karodalana hoe inona ny vaolana niona tany FFKM reo niona tamreo système des Nations Unies reo tady vaolana am'y retrarehetra nefa tsisy mame vaolana dia inona nataony nefa rany nangataka izy teny palais de sport nahazo alalana hoe libre ny salle de palais de sport avy eo tapitapika eo tsy libre reny izy fa hoe misy mpanao handball mihevitra malagasy ho cocombre nga tsika tiaraka fiteny zao amin'ny gazety radio vetivety maître toizantsika ny fanazavana rehefa avy eo fa misy antso avy any Atsinanany Nosy avy any Tomasina de omentsika voninahitra daholo satria angaredikevitra ty de tian'io hevitra ihany koa ny avy any Atsinanana raha toa ka efa tafiditra ny namana teknisiana de ampidirintsika avy hatrany miarabantsika avy any Tomasina any akory laly efa tafiditra aha ny fandarana angaredona no mandray anao zay haneo hevitra raha toa ka efa amin'ny antso ataroby de ampidirina avy hatrany zany isika avy any Atsinanany Nosy any somary malalavitra kely am'le radio tsika na le vata fahita lavitra eno lay antso ataroby toromarika omeny namana teknisiana ary mbola mandray ao ve eny ary ko satria moa zany lasa ndray le namantsika atao zany de verina atao amin'ny maître Rakotondrina Luc isika ny premier ministre zay lehibe ny gouvernement maître de nanao fanazava-kevitra hoe tsy misy crise eto Madagasikara fa fanakorontanana politika misy anefa ny zavatra nambaranao teo hoe nikaroka vahaolana no candidat eny tompoko de voalohany moa ny tena de miarahaba am'ireo candidat raiky ambin'ny folo lahy amfanetiteny izy ireo mitrahina am'le fanatanterahana antolo fary manaraka zany moa de mba milaza kely amin'ny président Rajoelina mba oka re mba mifahendrena mba tsy ataon'olona ho sorona izy am'ireo olona manotona azy ireo satria ireo olona reo presque efa olona verifiza daholo ka tokony mba hipetraky izy satria zany taonany ingy mbola ao anatin'le tokony mbola hitondra izy manaraka fa aleo mipetraka mifahendrena mba hisidianan'olona azy mamparany vahoaka sady leo tanteraka leo azy de raha ty amin'ny commune misy anay moa zao am'izao de mba angatana koa ireo candidat reo soteny candidat reo fa tena doublon be ny aty am'izao de mbarovidy reo no fitsika reo sepokotany reo ka mba angatana amin'izy ireo mba hiandery amin'ny anivon'ny commune mba hijery ande liste électorale satria liste électorale reo reny
doublon daholo misy mahazo karaha-pifidianana anankiroa misy miveriberina ny anarina ohatratran'izay le zava-misy ka apetraka amin'ny fahen'ireny ireo kandidata ary mangataka ihany koa zay ho an'ireo kandidata reo rehefa na mideny voim-bola mafana vahoaka reny mba iletsika ny isaky ny district isaky ny faritany indrindra fa ny district manoloana an'izao todrarary zao fa leo tanteraka ny vahoaka aty amin'ny faritiny Tomasina ny renivohitra faritany zay ngamba ny avy aty aminay setabetsaka tompoko. Misaotra antsika avy any Tomasina nitondra zay faneho-kevitra zay miverina ato amin'ny pahilalantsika maître Luc Rakotondrina resahako teo izy maître hoe faneho-kevitra nataony premier ministre lehibe ny gouvernement hoe tsy misy crise eto asa aloha le famaritana an'le hoe tsy misy crise fa raha ohatra ka hoe tonga eto ny communauté mivory eto sy eroa mampiantso ny FFKM omaly zao ny FFKM niona tamina lehibe an'androm-panjakana ny ACC ny filohan'ny antenimieran-dolona filohan'ny antenimieram-pirenena misesy ny fanambarana fanamelohana sy fijoroana eto sy eroa sy ny sisa ary tonga any amin'ilay hoe efa fidinana eny Ankanja amin'izao fotoana zao fanakorotanana hoy prime ministre ahoana ny fomba fijery ny maître amin'izay eo anatria ny lalàna sy ny mety hoe ho fototry ny rehetrarehetra zany. Tsy misy ny crise io andriamato prime ministre io zako hoe marina ny teninao to hoe inona ny famaritana atao hoe crise le crise ve rehefa hoe misy faty olona vao hoe crise zay ve aizadino fa efa nanomboka roa taona zay dia efa nanomboka naneo ny heviny ny mpanohatra zany amin'ny HV moa tamin'ny voalany mihitsy ny andriamato Andranjoelina dia efa mpanohatra zay ary fanao tsy manaraka an'io ary efa natsapy zay fa jo fitondrana dia teraka crise efa nisy crise nanomboka tamin'ny fanamoahany CENI fa nisy doublon 1,200,000 fidy nisy doublon tao amin'ny nisy mpividianana inona nomboany tao tonga dia efa nanomboka ny crise ary le crise nanomboka tamin'izay fotoana zay inona atao amin'ny tena français crise latente efa niantonantona tao le crise efa nisy tao fa neny tombony nenafana hatrany hatrany dia io izy io ankehitriny ka fiteniny andriamato prime ministre hoe tsisy crise zaka hoe valiteny-potolo valiteny-potolo ary zany valiteny zany tsy amboko tsy dia valiten'olona mpitondra comportement homme d'état satria ianao tokony farafaratsy ianao temporiser mana an'ilay situation zay misy amin'izao fotoana zao fa tsy ianao ndray ohatra mandrangitra olona hoe tsisy crise nefa hita fa misy crise amin'izao fotoana zao raha araka voalazana tao hoe mahatonga ireo communauté internationale reo tonga aty amintsika mitady vahaolana izy fa misy crise ao ary fantatry ny crise fa vokatra avy eny amin'ilay fividiana tamin'ny 2018 zay nisy doublon 1,200,000 zay le crise ankoatran'izay na tonga le crise io tsy fanaran-dalana misy eto amin'ny tany sy firenena io ka hoy zako hoe amin'ny lafiny lalàna inona zany inona zavatra azo atao amin'izay zavatra zay dia zako hoe tsy misy afa-tsy ny fifampidiniana eo ambony latabatra boribory an'ireny mpanohatra sy ireo candidat 1,20 sy reo mpitondra etsakilany zany no vahaolona azotsika satria le lalàna efa voadikadika le lalàna efa voadikadika vohitsakitsaka ka rehefa tsy ajany ny lalàna tsy maintsy miditra amindray tsika ary manaraka an'izany dia zao hoe hitady vahaolana foana dia tsy misy afa-tsy ny fanatonana eo amin'ireo tady olona modérateur zay tsy miankin-doha na arsero zay ny manatonga ny FFKM miantso anie zay mahatonga ny FFKM miantso ary ny tena mampalahelo ny candidat raika folo efa mba nieritreritra hoe aloha samitsika malagasy aloha ny andamina nyty resaky ty fa mierin-doha ilay mpitondra fanjakana dia niditra-tsehatra zany zao ny vahiny firenena mikambana voateny mihitsy-tsehatra tsy mitsabaka amin'ny raha tokantranotsika izy fa noho ny adalàny mpitondra ny voatery niditra izy satria tadio fa tsika mpikambana anatin'ny système des Nations Unies ONU tsika ary mpikambana ao sadeka aizadino ary nanao sini an'ireo
sarota mikasika ny sadeka sy ny oaino itsika ary matsapa ny oaino io fa vohitsakitsaka ny zopireny ny zo fototra ny tsaray de tsy fahafahana maneho hevitra akalalana amin'ny fomba madioa eny ny olona tsaray avy vohitsakitsaka zany vohitsakitsaka ihany koa ny lalam-pandrena mikasika an'izay zay mahatonga androa tonga eto amitsika eny ara raha ny fanamariana ao ambadika eo zany avy namana teknisiana de efa mivonina ny hiditra amin'ny antso antarobe ihany ko ny avany majanga raha toka efa vonina ny namana teknisiana dia omemboninahitra isika any amin'ny faritryboeny ihany neo hevitra eto amin'ny angaredona satria dia marobe moa isika no manaraka izany fandarana zany tsy ny eto antoerana ihany fa ny hatrany ampita an-dranomasina dia afaka miditra avetrany miarabanao e ya raha tonga moa zany ny fanamariana amin'ny efa mahatafiditra ny namana dia ampidiritsika anatin'nyantso ataroby allo ya efa ao a allo efa tafiditra ianao afaka maneho hevitra avetrany tompoko efa tafiditra ianao a aza miandro miarahaba nareo ao amin'ny angaredona de tsy mahajanga ya zay indrindra manko tonga de ale hevitra zahay avy ty mahajanga voalohany indrindra aloha mahita ny federaram-pirenena araka ny resana zay a de ny fiforana an'ireo collectif de candidat zay manao ny ainy tsoy zavatra eo amin'ny firenena manoloana ny fanaran-dalàna zany rehetrarehetra zany a no midika fa voahavaka tokoa ny ireo collectif de candidat tia tanindrazana teny tia tanindrazana ry zareo inona ny antony a raha ohatra ka hiazakazaka misaiza ry zareo a de ny rosany amin'ny fifidianana foana ny ao anatin'ny lohan'ry zareo kanefa olo ny anatra daholo reo a olon-kendry a de mandinika ny raharanty-pirenena de mahita fa hoe tena tsy mety ty zavatra tya satria de loatra ny fandikan-dalàna ataony ny olona eo amin'ny fitondram-panjakana ary hoe ny mampalahelo indrindra zay ny zavatra tenenay voalohany ary mampaherandry zareo anoya ny tolona io a tsy mijanona raha tsy fanaran-dalàna ny olona zay mitondra rahatrizay fa potika ny firenensika raha ohatra ka ohatran'izao ihany ny fitondra miazakazaka mandika lalàna voalohany zay ny voalohany teninay manaraka dia eo moa reo solom-bavambahoaka zay efa nanaovanay ampy taty mahajanga voalohany hoe aza miraviravitana satria nareo mpanao lalàna ianareo mihitsy ny tokony anitsy ny olona tsy manara-dalàna ary nataony reo solom-bavambahoaka zany zay manara dia any asy zay de mahita ny fetezan'ny fandikan-dalàna ataony fitondra de mijory ry zareo a ary manantena zahay fa anamafy ny etsika an'ireo collectif de candidat amin'ny andro rehetra manaraka de nalatsinainy moa raha ohatra ka tonga any amin'ny fidinan-dalambe dia angatana zany rehetrarehetra zany eo koa ny antsonay amin'ny vahoaka ray manontolo satria ainy tio izy ray manondro ny lalàna angeny mahatonga isika tsy miady ny lalàna angeny mahatonga asika miray latabatra tahaka zao e ny lalàna angeny mahafanjakana ny fanjakany raha ohatra ka io lalàna io a tsy miataraka ny tokony ho izy a de rava ny fanjakana izy manjo am'izao fotoana io satria hitan'ny olona fa ny mpitondra mihitsy no mandrava ny lalàna voalohany ka zay no mahatonga misy am'izao fotoana etsy vahoaka io a nohon' zay ampin'izay ka dia manantena zay fa zay ny farany a de antso ho antsika misarika ny
tena rehetrarehetra zahay avy ety Mahajanga. Raha izao moa manaraka tapaka mihitsy ary miaino hoe manahoana ny fivoaran-javatra. Efa vonona amin'ny fanarahana ny hetsika rehetrarehetra mety Mahajanga ka manampena nareo mahazo manampena nareo Mahajanga aty ny RMDM ireo mpanaradia ny collectif de candidats efa miara-mivory vonona ny anatanteraka zay afatra sy ny toromarika avy any aminareo. Manaraka an'izay dia laza zay zany amin'ny toetran'le olo tsy manara-dalàna dia tsy iza zany fa président taloha iarahantsika mahita fa avy any fampitena an'izao firenena zao. Izy zany tamberina kely isika tamin'ny sivy dia nahita tsika fa rehefa tena anatin'ny sarotra tokoa ny firenena dia isy ny fifamonoana fantany mialoha Ambohitsirotra tamin'ny 7 febroary 2009 dia nisitrika izy hitantsika teny. Ohatan'izay koa tamin'ny 2018 iarahantsika mahita fa tamin'ny 2018 fa tena nafana ny raha eo Analakely. Azadinitsika fa ireo 63 député nidina teo Analakely eny tonga tana ary mampalahelo tonga tana amin'ny fandranitana. Ny olona zay tsy maty ny filoha tamin'izany dia nanaovana sary vatapaty mampalahelo izy nefa rehefa tena nanjoly izy rafa le izy zay izy voahely tia zaho izy izy menany fahefana dia mbola izy indray ny ataona amin'izao fotoana io. Tena mahagaga araka andresahana hoe io toetran'io dia toetran'olona kanosa mitady toerana mandeha manorena mpangaty fa tsy zatra miatrika ny adidy azadintsika fa tamin'ny 2009 nge monjareo inte sy ny près en son âme général Dolène niakatra tena Ambohitsirotra niatrika an'ireo fatin'olona BDB noho ny fampiadiana avy any aminy avy any amin'ny Andry nahatonga ny 2009 famonoana iny. Dia tahaka izay koa tamin'ny 2018 fa mena azy hany ny fahefana. Koa misarika ny misintona ny saintsika rehetrarehetra amin'izao fotoana dia aoka mba hisaina tsara isika ny olona ohatran'izany dia kanosa sy tokony hitondra ny firenensika ankoatra ny fanana ny nationalité malagasy ary io no mahatonga azy io naka ny nationalité frantsay io satria io le olona tianteny rehefa teritery aviasa mitsambikina ry rehefa teritery avery mitsambikina ty ka tsy azo ekena ny olona ohatran'izany hitondra ny firenena. Farany dia farany miantso ny mpitandro ny filaminana izay ety Mahajanga. Azadinitsika fa raha ny basy firiny efa nivonotsika teto. Raha ny gadra firiny efa nigadaintsika teto. Mahendry ny olona be ny fampiasana an'izany. Indrindrandrindra fa manoloana ny vahoaka. Mahendry ny olona be. Everiko angamba raha ohatra ka mahendry ny olona ny fampiasana ny famonoana amin'ny basy sy fanagadrana ny olona amin'ny heviny everiko angamba efa nilaminy isika hatramin'izay. Fa matoa mbola misy ny hetsika tahaka izao reraka foana ny fanaovana ny fanagadrana ny olona hatramin'izay sy ny famonoana ny olona dia mbola tsika zao satria ny olona mitady zavatra marina. Tsy misy afa-tsy misy fampiresahana. Izay ny mahendry ny olona. Raha zareo ery force reo zany miaramila ny foloalinda tahaka nataon'ny général Ramakavelo tamin'ny 1991 dia nitereny ny mpanao politika satria ny mpanao politika no voatokony hitondra ny firenena dia nitereny ny mpanao politika rehetrarehetra
olokendry zany ny général Ramakavelo nitereny hoe tsy mahazo mivoaka tao anareo raha tsy misy fanarahanareo amin'ny amoana ty firenena latsaka ankatereny ity amin'ny Kristy. Zay indrindra no azo tanterinay eo anareo foloalinta miatsipany aminareo zany teny zany olokendry daholo isika rehetrarehetra io misy ohatra efa natao tany aloha anjaranareo no sisa mieritreritra fa aza maiky andrangaranga ny basy sy ny gadra ho amin'ny malagasy izay piray raha aminao. Farany de misaotra anareo ato amin'ny angaretina ny RMDM avy ety Boeny avy ety Mahajanga fa de makatsitraka makatelina zay mba nahazo fitenenana mba lavalava eny national ary miarahaba ny malagasy rehetra ary misaotra ny malagasy rehetra ny arany eno amin'ny ity angaretina. Andriamatontsoa Madera Paul Martin flou régional ny Boeny no RMDM Boeny no miresaka aminareo makatsitraka makatelina ary ravoravo daholo ny olona rehetrarehetra vonona ny anaradia amin'ny etiky ny collectif de candidat sy ny etika ny solombavambahoaka makatsitraka makatelina tompolasy de misaotra ny Zogbe Somadera avy any Mahajanga avy any mpitarika ny RND Boeny efa mirosy ihany koa zany melolalana ny mpanaradia amin'ireo collectif de candidat namana sy Ratolojanahary amin'ity arivo ity amin'ny telora any Mahajanga. Ny Mahajanga moa misy an'le fiteny hoe arivariva forsior satria mahamay be rehefa le atoandro ohatron'iny amin'ny telora amin'ny efatrora malefadefaka de manao ny fandaminana zany. Iverina ato amin'ny maître Rakotondrina Luc iny ny adevitra ny lalàna fiandrianam-pirenena fanajana ny zo fototra fa fatatsika ny zava-misy de misy ihany koa ny zotram-pifidianana zay lalova firenena amin'izao fotoana izao. De fiteny mandrakariva aloha hoe diovy aloha ny tontolo manodidina an'le fifidianana de ao anatin'le fitakiana ny resahan'ny collectif de candidat omaly ny fametrahana cour électoral spécial ho afaka amoaka sy iresaka ny raharahara-pifidianana. Io raha teo no hamoaka mivokatra amin'ny fomba ofisialy satria efa tsy milamina zany le ACC. Ao anatin'ny fitakiana ihany koa ny fandaminana ny tontolo ara-pifidianana rehetra amin'ny alala mpikarakara de hoe tsy maintsy rafitra amin'ny endriny vaovao mihitsy ny fomba fiasa sy ireo olombelona eo anivony zany voameram-pirenena mahaleo tena natoka mahaleo tena. Andriamato Luc Rakotondrina ny tontolo ara-pifidianana mila diovina inona ny tsikaritra ny collectif de candidat manoloana izany. Natony ireo collectif de candidat miteny an'izay de maro ny zavatra tsikaritra. Voalohany indrindra moa de niainga tamin'ny didina voakan'ny ACC nahitana taratra fa miandany any ampitondra mpanatateraka ny ACC. Raha zay faharoa le CENI de hitantsika tsara fa tsy hita mihitsy le hoe tsy miandany any asa tsy miandany any aroa fa manaraka ambokiny ihany koa ny toromarika avy any amin'ny mpanatateraka. Profony zany tsotra fotsiny maro anke tsy fanarajarana misy ohatra zao chef de district zao dia manao proptety district ny Iranonosy nahazo baiko fa hoe mandana mitety andro maire nareo dia consigne andro maire reo dia tsy maintsy lany premier tour ya Andro Rajoelina. Misy manamarina zany misy be ny tanàna reo miantso anay hoe zao zava-misy dia le CENI ve de tsy maharenza zavatra zany de mba miteny ary ve le CENI mba mahatsikaritra ve tsika efa miteny le CENI mangina fotsiny izy miteny le collectif de candidat hoe andao aloha aiza mbola miroso amin'ity fifidianantsika fa andao tsika dinika ambony latabatra fa zao ny zavatra tsy hitatsikaritra amin'ny resaka processus électoral tsy ara-dalàna ty zavatra ty refantony liste électorale tsy ara-dalàna be de be ny anomalia zao mitranga karaha-pifidianana ny anaran'le ole Rakoto ny ray niteraka azy olona tsy fantatra renanana ry zany ve de ara-dalàna nefa ordinateur nampiasaina laza izy fa vita ara-dalàna io zavatra io zany be de be ny anomalia mitranga faharoa
anisan'ny anomalia resahany eto de hoe misy fokotany fictif mivoaka ny feo mahatonga feo tokony mivoaka de misy zany minimum de vérité tsy maintsy ao fa io tsy andeha de fatany io feo rehefa misy fokotany fictif tsy maintsy misy bureau de tsy maintsy misy bureau de vote nefa avy eo mijery ianao avoaka ny seny raha hita Antananarivo fotsiny miena ray ny isa-mpifidy nefa firy ny ankizy valo amby folo taona mitombo teraka nahazo taona ifidy tsy lojika anie tsy lojika mihitsy ny fomba fiasa seny de ahoana moa tompony antokisanao ny zavatra zany de iza zany le mpifidy le sorona atao le mpifidy avy aty amin'ny reto ange candidat avy sa iza le sorona atao fa ny zaro eny nasesika atao le jugement supplétif tsy fantatry zay fandeha nefa nanao jugement supplétif 300 maila 3 millions 500 000 ny jugement supplétif natao de mbola mihena ihany le mpifidy zany zavatra zany anomalie faharoa ndraisan'ny collectivité candidat de hoe eo amin'ilay fond électoral tokony asiana fetra io zavatra io mba hisiny natao hoe traitement égalitaire amin'ny candidat nalefa zany zavatra zany hoe tokony dinihina io lalànany code électoral io fa mba hisiny lay égalité de chance an'ilay candidat tsapa fa misy tsy mitsisy neutralité ny administration satria mitsabaka loatra amin'ny asan'ny fikarakarana fividianana ny ministère ny intérieur zany zavatra zany anisan'ny olana rehetrarehetra mahatonga ny collectivité candidat hoe andeotsika diovy aloha ny terrain ball fitsipy-dalao zay tsika efa milalao ahoana koa moa ny alaovana ambonikanjo nefa ny fitsipy-dalao tsy mazava tsara ry olona normal be ny réaction ny 11 candidat raha zay faharoa efa menimeny nareo 11 candidat reo hoe maninona ny candidat ny Rajoel tamin'izy mbola filoham-pirenena zany de efa nanao pré-campagne efa nitabataba dao leka ny olona ka niteny ny seny nanao ina moa ny seny tsy niteny ke ny seny mikombom-bava izy nakipo ny masony zany zavatra zany anisan'ny olana daholy eo amin'ilay rafitra sy le fanendrena an'le olona mba jerevy kely aloha okatsika izay jera amin'ny mahazo tsy miangatra izany filohan'ny ACC ministra tamin'ny androny tetezamita aiza diny zay zavatra zay ary membre CES koa taloha misy mpikambra amin'ny ACC ao mivadiny ary amin'ny présidence de membre ny ACC de misy ao conseil spécial ny présidence mivadiny conseil spécial ny présidence aty amin'ny membre ny ACC de ahoana moa ny tsy ilazantsika hoe voafatotra any amin'ny ny mpitondra mpanatateraka lay ACC de iny ve anao fa isy ny neutralité hoe tsy andanany atseroa an'le ACC tsy mino an'izany aho olombelo ro olo reo fa tsy anjely tsy mino an'izany tompoko ary zany mahatonga ny candidat le collectif des candidats hoe ovay ny rafitra io tsy ny olona mandafitra anazy ny seny foloana seny am'izao fotoana zao i tompoko ACC teo aloha ary mivadiny ministre teo aloha tamin'ny tao amin'ny gouvernement tany premier ministre Tsay misy rapporteur ny seny izay fantatsika tsara fa mpikambana amin'ny orange ary enitsika tsara ngamba le resabe hoe fa nylany tao fa de novaina ndray de izy ny tsy maintsy tatao lasa tao amin'ny tao solonle tao au niveau ny mpanao gazety zany zavatra zany de enao fa mino fa andeha iloniny zay ty fividianany ty zany tompoko mahatonga an'ireo collectif de candidat sy ireo atoko-paloha ohatra manizingizina fa tsy lasa kosa tya fa tsy maintsy ovay ny zavatra io raha tiantsika isy fividiana madio mangarahara lany be sy maro izany no atao tsy araky fiteny zareo hoe mitady seza fa mba isiny kosa hoe fangararana mba isiny filaminana erovana ny isiny crise eto amin'ny tany sy firenena de rehefa mahita an'izao ianao tsika zao mierondony ny fitondrana de mifara am'izao tsika amin'ny crise io
zay ny olana lasa mifara amin'ny krizy mahery vaika lasa midiny an-dalabe zay tsisy mieno tsy enona le olona any am'zay afangatana ataony inana ataony nandeha tany amin'ny arabe nifidina tamin'ny arabe tamin'ny sabotsy tamin'ny omaly azafady tsy hoe idina amin'ny arabe lahatra iny fa hoe andeha hijery le tany généralny palais de sport zay namitaka amin'ny reto candidat collectif de candidat reto satria na miala ny teny izy fa tsisy malalaka ao nefa avy eo tapitapikoa mena ny handball ny ligue ny handball izy hoe misy match zao de eo rehefa nijery azy ao omaly de lasa fisainana hoe maninona moa zany satria rehefa mijery an'ireny areo tsika omaly dia gendarme daholo tenyny emoreky eto de mba miresaka lalàna ihany misy décret laharana 84 056 tamin'ny 8 février 1984 mikasika ny fananganana atao hoe organisation mixte de conception na OMC de nisy ny décret de modification ny décret fanovana tamin'ny 2002 058 tamin'ny 29 janvier 2002 ao amin'ny article 8 ny décret io de milaza tsara hoe ny tompona andraikitra mitarika ny OMC raha ety amin'ny grande ville izy ka misy commissariat de my police nationale article 8 io dia ao amin'ny andala amin'ny faharoa amin'ny article 8 io raha ohatra ka tsy misy fa any ambanivohitra izy samy tanànan-dehibe tsy misy commissariat de police dia ny gendarme mitarika anazy zay de eo ary mipetraka ny fanteny hoe aizy ty fanaran-dalana ty amin'ny tany firenena hatrany satria raha mahitsika hatramin'izay emoreky de gendarme mitarika anazy mbola tsy foana io ary décret io mbola manakery io amitsika miteny zao fa maninona tsy ampiarina fa maninona tonga de gendarme rehefa anao inona ny antony paraingo mipetraka io aleo samyny amaly antsika rehetrarehetra fa faharoa nisy conseil des ministres milaza fa omena 2 milliards mpitandro filaminana omena ny mpitandro filaminana ahafahana miaro any fifidianana mba hisy ny filaminana fifidianana 2 milliards d'ariary io de rehefa mivoaka iny taorinana iny namoaka note préfet de police Antananarivo hoe ny mizandary mitarika ny emoreky eto amin'ny faritany Antananarivo note ve tompo de eo ambonin'ny décret misy natao hoe ho anay mpinianatra lalàna de misy natao hoe pyramide de Kelsen ery afaratapony natao hoe lalam-panorenana ao ambanin'iny loi organique de ao ambany loi organique loi ordinaire de misy ny décret de arrêté tsisy an'zany note zany raha mihoatra ny décret tsisy dika nefa de note navoaka amin'ny préfet de police animbazimbizana ny décret zay misy mbola manakery eto ny tany sy firenena zany fandikan-dalàna daholo zany ary zao avy miresaka an'izany satria mijery foana inona reto ataon'reto olo reto fa ahoany mihevitra amin'ny malagasy ho bado sa tena marina de mibandona ve le malagasy ara-matsapitsika natonga ny crise keta tamin'ny fifidianana 2002 no ny ataon'ny ACC le namindra sy zay olana dia mbola tsy mahita an'izay leçon zay fa tsika de mbola toizana ihany ty zavatra ty antsika amin'ny teny zao efa 2023 tsika tokony mba hiova ny toetsaina io zany tompo de resaka toetsaina le volonté politique an'le mpitondra zay koa toetsain'ny olona nianatra lalàna tokony mba anaja an'izay lalàna zay zay zavatra zay ny tena olana eto amin'ny tany sy firenena zay tsy fanajana lalàna zay ary terena le vahoaka anaraka lalàna nefa ny ataonao ny tsy manaraka lalàna ianao mpitondra de normal ny vahoaka tsy manaraka lalàna aiza kivy aiza taitra amin'izany tsika inona
tsy misy zao tsy fandriam-pahalema eto amin'ny tany sy firenena krizy ane zany miakatra ny vidin'entana vidim-piainana krizy ane zany ahoana amin'ny ilazana prime ministre fa tsisy krizy eto amin'ny tany sy firenena menimena dolo avao reo fa ireo tsy miteny fa hoy zako hoe mba jereo ny tantara-pirenena tamin'ny 72 ane tompoko mafy ane za présidentsi ranjany teto natanjaka nisy natao hoe FRS force républicaine de sécurité niaro anazy zany niaro azy tao amin'ny 73 72 tsara nefa iny mifaty olona no mpakararaka tao fa resy ny vahoaka libasy resy ny vahoaka mibasy fa aiza mieritreritra hoe arangaranganareo mibasinareo maro vava de hoe mataotry ny vahoaka reo fa reo tonga tokoa ny tonga aiza sarina hiditra amin'izany ty firenena ty fa efa miezaka reto candidat collectivité candidat raiky amby folo reto hoe ifampidiky eo mbola tabatra ary reo olo reo de za aloha tena midera satria olona mametraka amboniny tombotsoa ambony firenena izy ary miezaka foana hoe mitady filaminana am'ty tany sy firenena ty fa ny mpitondra ray ohatra mampirisika ny vahoaka mampirisika reto candidat reto any amin'ny fidirana ny an-dalabe resana teo moa ny fananganana an'ilay cour électoral spécial mampahay lalana anao fanao ve zany azo atao ve zany mba elana ndray amin'ny resabe mandeha hoe knareo koa raha tsy manara-dalàna satria rehefa misy ny tsy fahatokisana an'ilay fitsarana zay eo inona no voafaritra raha ny ara-dalàna rehefa en situation de crise ianao de tsy maintsy mihitsy atao hoe amin'ny accord politique logique zay zavatra amin'ny firenena rehetra fa tsy eto amintsika rehetra akory ary efa nahita lesony tsika zay rehefa tamin'ny 80 ny convention de panorama nisy an'izay eritreto vita foana zany zavatra izy rehefa andamina hoe atigasy atsisy zay maharatsy azy tsika le malagasy ary tsika manana la fahendrena hoe fihavanana ny ambony ka zay fihavanana zay nafantsika hoe miray hevitra miady hevitra ambony latabatra mba isin'le maromaro tsiraisana mba tsy isin'ny raha mandrika zay le izy zay le accord politique tsy maintsy miroso am'izany ianao de ao amin'ny accord politique tsy maintsy manangana atao hoe le anaovana le CES efa natsika natao zany CES ara-dalàna zany satria le accord politique misy feuille de route iny feuille de route iny zany lasa manolo an'ilay lalam-panorenana mazava ho azy zany zavatra zany la tamin'ny 2009 isy nisy feuille de route nandamina narano 2009 ka ina moa tsy mampety an'izany zao taon'izao raha zay nyrosona an'izay azo atao zany lafin'ny lalàna sy lafin'ny pratique politique azo atao zany zavatra zany dia satria manino izy tao satria lay efa tsy misy issue intsony am'le lalàna velona zay misy satria le lalàna zay misy ny mpitondra ihany mandika anazy donc ohatrany tsy misy tso zany le lalàna ho an'ny mpitondra de normal raha ny mpanao politique mitady accord politique irosona am'izay accord politique zay ananganana le CES azo atao tsara zany tompoko tsisy olana zany fa fanaraka ny rehetra amin'io ary amin'io dia CES tena maleo tena tsisy hoe an'ny andanina ny aria fa eo indray de anjarana accord politique mandamina hoe ahoana ny andrafetana an'le CES za mieritreritra za fa rehefa misy le CES tokony esorina zany le ACC tsy laina tsony le ACC satria ro ACC reo raha mbola hijanona ao de omaly tsy miova tsy vahaolana fitazomana ACC am'ty raha ty fa mifananganana CES miainga de ohatr'izay koa ny CENI azo atsangana ny CENI satria rafitra azo apetraka tsara iny apetraka ao anatin'ny atao hoe le accord politique zay ataon'ny mpifanandrana mbola isy moa ny resadresaka rehefa avy eo mahakasika ny fangatahan'ny vahoaka malagasy any eo hevitra amin'ny famerenana ny Madagasikara ao anatin'ny fanarahan-dalàna mbola iverinety ianao rehefa avy eo iresadresaka mahakasika an'izay isendrikely vetivety aloha isika de toizasika ihany ny angaretina rehefa avy eo mbola misy ny antso izay hiditra ihany koa hitondra ny fanehoan-kevitra amahangaretina ny angaretina fanehoan-kevitra ty fa tsy angaretina entina manao zavatra hafa akory ary ny angaretina hiteraka vokatsoa ho an'ny firenena ny firenena no jerena eto
fa tsy ny tombontsoa manokany olona ray na olona roa fa hoan'ny rehetra ary fotoany zao anehoana ny fihavanana malagasy tena fihavanana malagasy araky ny noresahany Andriamatoa Rakotony Irina Luka teo iseto vejery sika de miverina ty any zay afaka minitra vitsy.
tafaverina somatsara amin'ny fandarana angaretonsika rehefa avy namitraka faingo kely mba ahafahana miseto aloha na ho anao any tokantrano manaraka ty fandarana ty na zahay zay manao ny fanentanana miaraka amin'ny vahiny. Aterina aloha ny fizaram-baovao satria ho an'ny hetsika any Mahajanga amin'ny telo tolakandro io dia ao amin'ny place de la démocratie no hanatanterahana izany ambony ny hôtel de ville araka ny fahafantarantsika azy any Mahajanga any. Efa iomana ihany koa ianareo antoliary hiditra amin'ny antso atarby rehefa avy eo. Ary tiana ihany koa ny milaza zany fa ho an'ireo namana izay hiatrika ny hetsika amin'ny alatsinainy ho avy izao dia fantatra zany zao efa tonga ny mpikatroka ny votolona avy any amin'ny faritany Toamasina any hiatrika ny fahafahana maneho hevitra amin'ny alatsinainy ho avy izao. Zay indrindra maître Rakotondrina Luc no hitodiako aminao ny vondron'ny raisam-pirenena rehefa mivory tamin'ny herinandro ambony ary namoaka fanambarana dia milaza ny aminy hoe aleo alalaka ny fivoriana ary tokony avela malalaka ihany koa anao hetsika ampilaminana ny rehetra. Anisan'ny fomba fiasa eo anivony sehatra raisam-pirenena mametraka ny mahazava-dehibe ny demokrasia sy ny fahalalahana nakatoavy Madagasikara raha teo zany. Raha ny nambaran'ireo collectif de candidat tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo dia hoe raha ohatra ka tsisy ny fifanarahana politika andaminana ireo fangatahana momba ny gouvernemanta, momba ny CENI, momba ny ACC ary momba ny fanisorana ny firotsahakofidiny ny candidat zay voaresatresaka ao anatin'ity resaka ity dia miantso ny olo-pirenena eny amin'ny kianja ny 13 Mai ny collectif de candidat amin'ny alatsinainy ho avy izao ary raha ny zava-misy dia efa mandeha ny fanentanana maro samihafa. Mizo fototry ny olo-pirenena angambany maître no tsara horesahana amin'ity famaranana ny adevitra miaraka aminao ity manoloana izay antso sy fanasana ataon'ny candidat izay amin'ny alatsinainy ho avy izao eny amin'ny kianja ny 13 Mai. Ia amin'ny zo fototra ny olo-pirenena io dia efa voaraikitra ao anaty lalam-panorenana pirenena malagasy zay lany tamin'ny 2010 tsy diko tsara hoe tamin'ny 2010 zareo mpitondra roa ihany ankeny nanao an'izay tamin'ny 2010 dia candidat Rajoelina nanolotra an'izany nampandany an'izany constitution zay moa tsy mifidy ary izy nampandany an'izany ary voalaza anaty constitution io fa manana zo tanteraka ny tsirairay aneho ny heviny ampilaminana voalaza zay ary rehefa voalazako tany amboninandro teo fa Madagasikara dia mpikambana ao anatin'ny fikambanam-be iraisam-pirenena ny système des Nations Unies ary ny ao anatin'ny système des Nations Unies dia misy lalana milaza fa hoe tsy maintsy ajaina ny zo fototry ny tsirairay faneho-kevitry ny tsirairay amin'ny fomba ampilaminana. Zay le zon'olombelona zay, zo fototry zay. Ka eto amintsika zay ny zavatra mitranga. Raha ohatra ka ohatra zao raisiko ohatra fotsiny le tamin'ny teny Mandriamena moa izy iny. Teny Mandriamena anao fanazava-kevitra tao anaty trano ireo candidat araky 12 no sakanana. Tiray tamin'ny Lomaly anao faneo-kevitra eny amin'ny palais du sport no sakanana. Dia voatery izany iantso le vahoaka lay candidat rehefa tsy mahatsy avela sakany aneo-kevitra eny anaty trano dia eny amin'ny arabe izy ny aneo-kevitra. Tsy voararaha lalàna zany satria lalam-panorenana mamea lalàna an'izay ary koa ny lalàna ny système des Nations Unies. Ary araka ny volazao tao hoe zay koa ny anisan'ny fepetra napetraky ny reto communauté internationale tonga tena amintsika hoe ajao io zo fototra io satria tany démocratique tsika république démocratique Madagasikara fa tsy état policier. Amin'izao fotoana zao mazatra tsikaritra dia lasa état policier tsika fa tsy état républicain satria ery amin'ny lalàny basy metina
anehoana anoerana ny fanehonkevitry ny vahoaka zay aneho hevitra ankalalana eny amin'ny zay toerana tianovany azy. Zany zavatra zany tompo dia fanipaka amin'ny lalàna misy eto amin'ny tany sy firenena sy irasam-pirenena. Ka za no fahitako azy zao dia le fanjakana mihitsy mampirisika ny reto candidat reto sy vahoaka idina ny an-dalabe. Raha omeny alàna ara-dalàna ange ry olo reo e anaty trano na hoe eny amin'ny collégium dia tsy eny amin'ny arabe ry olo reo no hevitra fa no toe fietsika aseho an'ilay mpitondra dia lasa manao any hoe voatery izy anaonza zavatra zay. Ka ina moa fahatsony am'izay? Tsisy fahatsony zay rehefa hidina an-dalambe izy haneho hevitra. Ary izy raha haneho hevitra any an-dalambe dia haneho hevitra any tombontsoa ambony firenena. Zavatra mamparena mantsy am'izao fotoana zao zavatra misy dia zareo amin'ny fitonan'ireo am'izao dia mampirisika mpivarotra hiady an'reto vahoaka zay mitaiky ny sin'ny fividianana mangarahara ekeny be sy maro ampilaminana nefa dia misy andian'olona indray zany karaha maina angamana izy io reo mpivarotra reo dia entina maneho hevitra hoe zay tsy marefy aleo zay hiasa e aleo zay varotra e fa maty ny fameloman-tenanay isanandro ianareo mpivarotra dia manentana anareo mety amin'ny latsinainy nareo hoe mety tsy afaka mivarotra fa 5 taona nareo zay nanahoana ny asanareo tao amin'ny fivarotana moa ave nanjary ny asa mpivarotana taonareo manoloana an'ireo zava-misy eto amin'ny tany sy firenena zao. Ka hozy aho hoe fotoanany zao aninonao ny hevitrao erovanao mitombotsoanao maha-olo-pirenenao aiza manaiky raviravin'olona amin'ny vola 5,000 fa 5,000 afaka adiny ray dia tsy hitanao tsony zay fandehany 5,000 na ray alina fa jerevy ny tombotsoa ambony firenena zay ny antony mahatonga reo candidat 12 reo mirahina hiaro zany tombotsoa ambony firenena zany ary tsy anekeny an'ity hoe vazaha ilatsaka mpifalinana aminy ary koa tsy anekeny amin'ny ACC amin'ny endrina ankehitriny sy ny CNI amin'ny endrina ankehitriny ary koa ny lalam-pifidianana fa tsy maintsy miroso any amin'ny atao hoe fampidinihana ambony latabatra ny mpikatroka rehetra sy ny mpifanandra zafady na ny aty amin'ny mpanohitra zany na ery amin'ny zareo mpitondra. Eny ary feno fakasitrahana tokoa tsika any maître Rakotondrina Luc ny vahiny teto amin'ny fandarana angareto-kevitra zay abra politika ny hery vaovao Madagasikara izy misaotra indrindra maître mino fa rehefa mbola misy ny fotoana indray ahafahantsika maneho hevitra manodidina ny tontolon'ny lalàna sy ny zava-misy any firenena dia tsy salasala ianao hiakatra eto amin'ny angareto. Misaotra Andriamatoa Faniry, misaotra ny ekipany angana ato amin'ny androany mankasitraka aminareo vahoaka ny eno sy mpijery amin'ny angaretony ity aizakivy maherezitsika mianakavy fa ho an'ny tombotsoa ambony firenena ataontsika indrindra ho an'ny taranaka mafaramandimby fa mijaly loatra ny vahoaka. Misaotra tompolahy mankasitraka teo mpivavy. Eny ary ho antsika mpanaraka amin'ny fandarantsika efa vonina amin'ny antso antaroby araka ny toromarika zay omen'ny teknisiantsika ny avy any Toliara Tsimororo, Toliara mafinaritra inona ny azo ambara ho antsika ny Toliara ao anatin'izao fandarana angaretina izao. Alo? Maheno anao afaka maneho hevitra vetrasika Toliara. Voalohany aloha miarahaba ny mpiaino ny angaredona rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Zay avy aty Toliara aloha zao ny tenako dia colonel Rabezila zay coordonnateur provincial ny komity manoana ny Marovalmana. Voalohany aloha dia tsy mankasipa ny candidature Andra Vely zany zay nankapoazy ny HCC amin'ny mahavazaha azy zahay aty Toliara aty. Manaraka an'izay aminay sivy ihany koa no nanimvena an'io gouvernement io ho
isan'ny tatana an'izao firenena zao a satria ny lalam-panorenina de milaza fa ny filohan'ny HCC no tokony hitondra an'izay asa izay ka aminay ankoatran'izay tsy fetezana misy izay a dia izao a ny zavatra misy hitanay aty amin'ny taritany filiara ka tsy tokony hosoana amin'io fifidianana io. Voalohany aloha raha ny aty amin'ny taritany filiara fotsiny no jerena dia ahitana 1118 ny fiakarany bureau de vote satria raha tamin'ny 2018 ny 4645 ny bureau de vote dia amin'ny 2023 zao a de lasa 5763 zany hoe bureau de vote zany miakatra 1118 zay zavatra zay a rehefa noereteretina zany dia tsy rariny satria raha ny fiakaran'ny électeur zany jerena tato anatiny faritany filiara de niakatra eo amin'ny 211923 ny électeur ka 211923 zay a raha zaraina amin'ny 700 électeur par bureau de vote de tokony eo ho amin'ny 300 bureau de vote ihany zany no ako amin'ny faritany filiara ka maninona no lasa 1118 bureau de vote be zao aminay zany a de misy any amin'ny 815 bureau de vote fictif aty amin'ny faritany filiara ka raha io 815 bureau de vote fictif io a ampitombona 700 électeurs par bureau de vote dia ahitana 570 électeurs fictifs ihany koa zany hoe mbola tsy mandeha zany ny élection dia efa misy 570 500 électeurs mipetrapetraka ao zany ho an'ny faritany filiara fotsiny zaho tsy hiteny any amin'ny faritany sasany 5 no fa 5 no fa firy na izay fotsiny zany a de mety ho tanteraka le eritreritiny zareo hoe premier tour io de vita tsy vita an'izay raha tena ny faritany filiara ihany tsika fa ny aty amin'ny faritany filiara amin'izao fotoana izao a dia hanka ohatra ny ao amin'ny farita Angoy. Ny ao amin'ny farita Angoy a dia miakatra ny isan'ny tokotany vaovao. Ny isan'ny tokotany zany raha tamin'ny 2018 1518 ahoana ny fahagagana fa amin'izao fotoana zao a dia lasa 2040 ny isan'ny tokotany ao amin'ny farita Angoy io. Zany hoe misy 522 tokotany vaovao zany. Fa inona ny antony? Mila hazavain'ny ministèran'ny intérieur fa aminay izany tokotany vaovao zany midika fa ny fitomboan'ny ponina zany. Ka ponina inona no mitombony tany Angoy ihany. Alors que ny olo ary amin'izao miala anamboan'ny voatany noho ny fahantrana, miala anambany voatany noho ny tsy fandriam-pahalemana, bebe ara ireo namana tanjoia zany mandeha koa mankatia filiara tia fa tokotany vaovao avy aiza reto 522 reto. Ampijerena en'ireo tokotany reo ny namana rehetrarehetrany nefa tsy mahafantatro hoe aiza reo tokotany reo. Mila fanazavana reo. Ankoatran'izay zany dia betsaka ny stratégie feno fa ampiasainy zao fitongana zao. Misy namana avy any Amorombe any vao nilaza tao fa tonga anihitra zao fitongana zao manantona ny seda manao akoro mba hanimpanana ny fitongana. Zay zavatra zay minjay fa to de mba nihitatra manerana ny seda rehetrarehetra eran'ny Madagasikara. Ankoatran'le stratégie tena amin'ny namana fa hoe tsisy menasa atao fanodinana ny tafidim-bahoaka any ambanivolo rehetrarehetrany. Ankoatrany fifidianana fifidy. Ankoatrany fifidianana ny délégué bureau de vote ny sasa. Ny fampiasana fitaovam-panjakana satria maheno zahay amin'izao fotoana zao ohatra raha haka ohatra de ny fidianana 4-4 daholo ny draine rehetrarehetra ny 4-4 nefa hasiana araky ny fahinoana azy dia hatao place noire dia mifanaofina disponibilité ny draine mba ho afaka hanao propaganda rehefa tonga ny fifidianana. Zany rehetrarehetra zany dia tsy mety satria fampiasana ny fitaova
tanjakana manaraka an'izay mbola heny ihany koa fa ity moa mbola tsy fantatry ny famalinan'ilay anankiray ity hoe fividianana moto ny sexisco rehetrarehetra fa ny zavatra fa misy indray koa feninay de zao miantso anay ny sefizapa avy any amin'ny nitilikana akazo aby fa hoe navory ry zareo navory ny sefisisco ry zareo fa forcena tsy maintsy mampandany any candidat mpanjakana ao amin'ny circonscription misy azy raha ohatra moa ka izany no atao fa hoe raha ohatra tsy lany ny candidat mpanjakana de isorona amin'ny toeranareo nareo mitaraina ny sefizapa rehetrarehetra izany ve ny fomba fatao amin'ny ty ka aminay tsotra ihany aminay zany aminay tsy tokony hirosona io fitsidianana io apetsao aloha ny accord politika handaminana an'izany rehetrarehetra zany satria tsy atokisana antolo na ny any amin'ny CENI na ny any amin'ny gouvernement na ny any amin'ny HCC mba tsy isiany tokana eto amin'ny firenena zany dia mila amboarinareo rehetrarehetrareo amboarinareo alohan'ny hirosona amin'ny tsy fidianana zany zay angamba no azoko mena avy aty araty colonel Rabezila ataoko mazava tsara mihitsy colonel Rabezila no nanome an'izay misao indrindra tompoko makasitraka ny namana avy any Toliara any nitondra an'izay filazana ny zava-misy any toerana momba ny tsy fangaraharahan'ny fanomanana ny fifidianana midiky zany fa misy mbola arenina ao ary tsy avela hoe andeha fotsiny am'izao le ny olona manolo tena moa eo be de be ngeny manolo tena ary anisa zany rariny sy hitsiny raha toka ny candidat ny collectif de candidat miteny zay aleo aloha alamina ty fifidianana ty satria raha fifidianana maloto fifidianana tsy ara-dalàna no atao de midika sahady zany fa tsy ho maro toerana ny mpitantana izay ho tonga eo midiky zany fa isindray sanatriny zany ny olana ny krizy le tena krizy am'izay ao arin'ny fifidianana izany rehetra zany no mahatonga anay eto amin'ny angaretona mitondra ny fanazavana momba nyty resaka fanarahan-dalàna ty nyresahany teo makasika ny resaka bureau de vote fictif misy 270 ny fokotany vaovao tsy fantatra hoe ahoana ny mahakasika azy efa aiatsy havanany zany ka fotoanany fanarenana ny zany tandrevaka rehetra zany zao isika hoa tokony manana an'izay fiekena farafaratsiny fa tsy tomombana sy navita araka ny tokony ho izy ny adidina nakinina tamitsika rehefa tsy tanteraka zay tsy mahagaga moa ny mpitantana ankehitriny raha toa ka miziriziry isaky ny misy zava-mitranga eto amin'ny firenena mandehany mbola tsy nisy tao anatin'ny 10 taona angamba zany hoe mpianatra miatrika baccalauréat zany ka laboziny de anaovana baccalauréat satria tratralina fa tsy nisy na fialatsiny azy zany ve no ohatra omentsika ny taranaka hoe lehibe tsy andrekeloka ny kely tsy mba mamindro rehefa misy ny tsy fahatomombanana de farafaratsy nietsika voalohany de tokony hoe mametraka fialantsiny satria tsy vitanao ny anjara asa amin'ny mpitantana amin'ny tompona andraikitra anao ary niteraka korotana teo amin'ny hoavy le taranaka mihitsy niteraka korotana teto amin'ny firenena mihitsy fa tsisy mba miteny mihitsy anke diso zay nefa ny malagasy miteny fa nieloka ibaboa namody rariny de zao no magaga lasa any amin'ny fampizarazarana ndray no ironany sainany olona sasany am'izao nareo no te mbola iaina krizy tsisy resaka krizy aloha nge eto fa mbola resaka momba ny fanarahan-dalàna no resahana eto fa ny tsy te hanara-dalàna satria mety mahazo tombony am'izao fitantanana goragora zao sy te amerina an'izay fitondrana goragora zay de miteny izy mbola mety aloha aloha ohatry n'io ihany asa izay tombotsoa azon'ireny olona reny
ka mahasa azy asa iny mbola miteny hoe mety io ka ny olona mamerina ny tany sy ny firenena ao anatin'ny fanarahan-dalàna indray no andeha ho lazaina sy tsikerana fa hoe nareo de mila raharaha anareo de mamboly korotana tsy fambolena korotana re tompoko zao fampatsiahivana ny malagasy ny zony fampatsiahivana ny malagasy fa azy ny fahefana karaha nareo miteny hoe tsy mety le fahefana mihitsy zany mety efa tsy tianareo nanareo mihitsy no manana tombony manokana ho an'ny tenanareo ho tsarany taranaka angatsika raha-pitso raha afaka pitso ho a manokana aloha de zay no mahatonga mijoro amina firekevitra ara-dalàna tahaka an'izao hoe ara-dalàna aloha ny ara-dalàna no arahany tsy isin'ny ohatra ratsy olovan'ny taranaka raha miresaka tsika hoe taranaka ny tsinge mety ho vita ihany ho an'ny taranaka ao arinao manao ahoana tsisy masoandro miratra mihitsy zany eto am'ty Madagasikara ty satria ny lalàna izay manazava ny sainy tsirairay mihitsy no efa inina dikana mba tsy tena ke tsy ampahafantarina le vahoaka mihitsy azy raha tsy misy an'izao angaredina zao nge zao ohatra mba misy mpahay lalàna tonga eto namana faniry mba misy olom-pirenena mahafantatra tsara ny fandehan'ny fisotrony toedra raha-pirenena mba maneho ny heviny de eo zany ho ambakana sy ho abadona foana ny voaka malagasy efa tafiditra amin'ny fandarana Andriamato Alandre Misesa miarahaba tompoko efa tafiditra amin'ny fandarana efa afaka miteny ianao Andriamato Alandre Misesa tenako am'izao fotoana zao a le filohan'ny film ny film de mbola manamafy foana fa ny dikan'ny film de tsy anaran'olona fa hetsika iombonana ho amin'ny fanorenana fanarenana sy fanorenany fotony raha vao misy hetsika zany ka iombonana de namany zahay a rehefa fanarenana sy fanorenany fotony no andehanana mazava zay ny zavatra navoaka ny kandida zay zava-dehibe a de misy tepoka 5 zay navoaka ny kandida hoe ilaina fifanarahana alohan'ny alatsinainy zao ny zavatra fanontaniana petraka hoe nahoana moa zany no mbola ifanarahana reo tepoka 5 reo izany reo tepoka 5 reo no azo alatsaka na azo ajanona aminay de tsotra tepoka 5 eo a de tepoka 5 no tadaviny a de tepoka 5 a no hitolomana mbola avy ianao Andriamato Alandre Misesa namana teknisiana inona ny tolomarika tapaka ny antso mbola afaka miverina eo moa izy makasika an'izay hoe fahitany ny raha-pirenena ny etsika zay ho tanterahana amin'ny alatsinainy indrindrindrindra fampanenoana lakilosy io filazana fa tokony ifanaraka fifanarahana nge io atao hoe fifanarahana ampandehanana ny firenena ary antso atao amin'ny malagasy mba ho tompona andraikitra ihany koa amin'ny fiainam-pirenena ho tompona andraikitra sy ho sarotiny indrindrindrindra amin'ny fiandrianam-pirenena izay vao osy sy vao hitsakitsaka am'izao fotoana zao ny natapaka andresaka teo moa de le hoe momba ny fanambakana ny vahoaka amin'ny resaka lalàna netin'Andriamato iza izy teo ilay colonel avy any amin'ny Rabe Jules Toliara avy any Toliara teo hoe misy tsy konokonona ny ambadika any fa na ny ministera tomponantoka sy tomponandraikitra aza tsy mitondra fanazavana de zavatra ohatrany zany foana matetika no anararotana ny malagasy hoe areo fa tsy miteny reo hoe manaiky reo hoe ny malagasy izay tompon'ilay fahefana mihitsy no mangatakatiny tompony mangatakatiny ny mety efa mahazo any ananinany angamba mety hoe mbola manaiky lembena na sy hoe mbola alao andeha ihany fa tsy maninona fa ny malagasy maro anisa mahatsiaro sy mahatsapa fangiry firina vokatry ny tsy fanarahan-dalàna sy misy eto ny tsy tafiditra anatin'ny tsy fanarahan-dalàna ny dahalo ambolina tabatra misy lalàna eto fa inina takonina inina afenina
ary tsy miafina raha zany de tsy arahana fotsiny zao e zay moa na tonga nanontany anina Andriamato rakotinirina Luka teo hoe inona ny tokony nataotsika rehefa fantatra fa tsy ara-drariny tsy ara-dalàna tsy nanaraka ny marina ny fitondrana nentin'Andriamato andrinirina Rajoelina de hoe raha tokony izy tokony efa nisy ny fanesorana azy teo amin'ny toerana nataony satria zareo le solombavamboaka nandray lasa mihinana fotsiny fa tsisy miteny mihitsy misy miteny ihany avy aty amin'ny fanoherana eny fa le maro anisa aloha zany voatery manaraka le lalana toko le tao anatin'ilay mantsy lasa mihinana fotsiny izy zany zay moa tena tety maly ny solombavamboaka na mihinana na ny vava na mihinana na miteny de rehefa tsy tiana hiteny de asiana zavatra ao ambavany ampinanina de nampinanina zay le ndresana tena natsona tany amina tena manokana tamin'ny andro ny fitsipaham-pitokisana de nofanana zavatra tany asa tsy haiko hoe inona le namahana anazy tany aloha zany fa de tsy afaka akoatra ny fibedesa ny fibedesa zay ny anankiray tapenana rehefa tsy tena hiteny izy de na mianjavatra ao ambavany na tapenina ambavany tapenina amin'iny moa zany marina le fanamarianao namana fanirira zava-manantany hoe fibedesana zany ny endrika nanapenana ny vavan'ilay solom-bavambahoaka ka le vava mihitsy moa nefa tapenina kinina tsony zany mahasolombava azy ao anatin'izay ary le vahoaka izay nametraka ny fitokisany tamin'ireo solom-bavambahoaka reo de natsiary voafitaka tahaka ny nataon'ilay filoha ihany moa zany zay niaraka tamin'ireo reo solom-bavamboaka reo ka tsy de mahagaga loatra raha toka voafitaka ny vahoaka zavatra ino moa ny tenena malagasy azy sokenda aitsako solavo ay amendra so voafitaka ary zany mba hay andray ny fanapaha-kevitra tsara sy mety fa hitatsika zany zao fa tao anatin'ny fitaka no nitondrana ny firenena ary ny malagasy rehetra de niara voafitaka daolo zavatra hafa no naseho zavatra hafa no mitranga rehefa avy eo de ity le amin'ny alasinainy ity moa zany no horesahana maraparanatsika ny zao angaretina izao ny tsy fanekena intsony am'izay hoe tsy fanarahan-dalàna zay ndao anara-dalàna iza moa zany ny tena matahotra zao ny tena matahotra de izay tsy te anara-dalàna zay no matahotra zay fa tsy hoe ny olona anara-dalàna ndray lazaina fa matahotra andao hitaky isika ny marina ny rariny ny hitsiny mba hisorohana ny famitahana ny vahoaka malagasy ary iverenany tena fiandrianam-pirenena lao mba haverina le tena fiandrianam-pirenena sy ny fahafahany Madagasikara sy ny fahafahany Madagasikara satria mbola teo ambany vahoan'ny la Frantsa ndray zany tsika tao anatin'ny 5 taona zay satria olo-pirenena frantsay no nitondra any Madagasikara sakiteny anao teano kely mako fa na zany na zany master mark tsika mbola misy antso zay mikasa hiditra mifandarantsika zany sia de raisina raha vao tafiditra to de raisinay fa alohatsika izara vaovao ihany aloha zany si satria moa zany rehefa mivondrona ny kandida mandeha ny fanambarana samihafa fanamelohana amin'ny fihetsiky ny ACC fihetsiky ny gouvernemanta ny fikarakarana ny fifidianana tsy fanekena ny kandida vazaha mietsika daholo ny olo-pirenena ny vatona sontrosony tany ny syndicat sy ny sisa eto amin'ny firenena am'izao fotoana izao de voatery manao bricolage na panneau politique le zay misy nresako azy lay panoana lay kandida vazaha de manao fanambanambarana karazana olona panneau politique zay manoana azy ireo zany de samy nahita ny rehetra ny fanambarana zay nataony ny vondrona hoe armada fa mialohan'izay de nisy an'le fitsanganana le UPAR Union Pro Andrajoela zany de nisy panneau politique marobe sy ny karazany teo aloha efa tsy hita tany tontolon'ny fanaovana politika no natambatra izy ireo
fa farany teo zany tamin'iny a dia inga Petra Kotinena dia nanao fanambaram-panohanana any Rajoelina de ny MFM zany dia mivory satria tao anatin'le komity mpiara-mitantana ny MFM Petra Kotinena de izy ireo a de nametraka fanambarana mazava mihitsy zany rehefa mivory ny antoko MFM momba io trano io zany tam'izay fisehoany Petra Kotinena teny amin'ny CCVA tamin'ny 12 septambra zay dia naka fanapahan-kevitra fa ny komity foiben'ny MFM voalohany de hoe amin'ny anaran'ny tenany manokana amin'ny maha-olobe notable amin'ny fianaratsoa azy no hanohanany ny candidat ozy izy Andrindrina Rajoelina hoy ny MFM. Faharoa de hoe tsy fanapahan-kevitry ny antoko MFM iny noho izany tsy mamatotra ny antoko MFM ny kabariny fa fanapahan-keviny samirery. Ary fahatelo de hoe ny MFM de manana ny ambaratonga-pahefana manapaka indrindra fa zava-dehibe mahakasika ny firenena ny roesana de ny vovonana izany izay araky ny hita ao amin'ny sata sy ny fitsipika anatiny hifampifezan'ny antoko MFM no an'ny rafitra tokana manapaka izay olona alatsaky ny MFM nahotoana ny MFM na koa ny safidy tsy hanohanana candidat ao anatin'ny tenerana. Eo anatrehan'izany ozy izy ho fanajana ny sata sy ny fitsipika anatiny hifampifezan'ny antoko voatsaitsy ambony de nandray fepetra ny komity foiben'ny MFM fa atsahatra tsy hompitarika vonjimaika mpiara-mitantana ny antoko MFM Andriamatoa Petra Kotinena mandra-pahavita ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy manatrika ny fivorian'ny MFM na mamory ny mpikambana MFM isan'ambaratonga-pahefana ny rafitra izy. Raha izay ny antoko avy ihany moa satria tamin'ilay fanambaran'le Armada de misy soniana mpikambana ao anatin'ny avy de nanao fanambarana omaly Andriamatoa Jean-Jacques Rabendrina solombavam-bahoaka sady anisan'ny mpiara-mitantana ny antoko avy satria misy telo izy ireo dia Andriamatoa Jean-Jacques Rabendrina, ny dokotera Daimananjara Joanita ary Andriamatoa Rabetsarona Sylvain. De nahitsiny ny député Jean-Jacques Rabendrina fa en unanimité na amin'ny maro anisa majorité ny fomba andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra zany noho izany tsy afaka miteny sy manao sonia amin'ny anaran'ny antoko avy zany Andriamatoa Rabetsarona Sylvain rehefa manohana an'ilay candidat ao anatin'ilay fivondrona an'le Armada. Ary fahatelo dia ny antoko lidera fanilo any koa zany de nanao fanambarana milaza fa misy ministra teo aloha, misy mpikambana ao anatin'ny antoko avy zany zay miara-dalana an'ilay Armada de nahitsiny ny fitantan'ny antoko lidera fanilo anatin'ny comité national de coordination zany zay efa naka fanapahan-kevitra fa hanohana candidat an'Andriamatoa Randrenasolo sy Randrenasolo Neko sy teny fa tsy afaka zany miteny amin'ny anaran'ny antoko avy zany olona izany. Ary ny antson'ny Armada mba hanitsy izany fandraisana fanapahan-kevitra sy misy zany antoko izany. Zany nentintsika ilazana zany fa mahay endomboanjo, mahay volotratra ary mahay ambondrona ireto mpanohana amin'ny fitondram-panjakana reto de mikaroka-hevitra, mikaroka olona, matsaka hevitra eroa mihitsy ary mikaroka olona mihitsy hanio hevitra ary hanambatambatra an'ilay vondrona hiaraka ao na de fa tena nanana fironana hafa mihitsy fantatrika zany Andriamatoa Kotinena Petra zany tamin'ny 2024 tena nanohatra ny fifidianana ary nanohatra mihitsy ny firotsahana Andrindrina Rajoelina fa de tena misy am'izay hoe tena à 360 degré zay zany fiodinana tanteraka le aiguille zany mandeha any am'izay mety fanohanana olona de mipetraka amintsika amin'ny fanontaniana hoe reny olona atambatambatra reny ve tena mba mandeha am'izay faharesen-dahatra zay mihitsy ho an'ny tena hoe fijoroana ny tanindrazana sa de mitambatra eo noho ny anton-javatra samihafa. Tsy tsara idirantsika izay fa anjarandrareo fa rehefa mahititsika andreo karazam-panambarana telo ny MFM lidera fanilo ny avy zany de ozytsika hoe tsy moritra tsy matotra ary ny azakazahana hitambatra lay olona ao anatin'le Armada zany satria contre-attaque politique de mazava tena ny candidat ny olom-boafity ny vondrona atoko samihafa ny mijoro ary eo zao ny atoko kikitana firaisamoam-pirenena ary ny antoko kikitana zao zay avy nanao fanambarana fa tena manohatra ny candidat vazaha ary dia manohana tanteraka ny etsiky ny candidat indrindra miantso ny olo-pirenena amin'ny alatsinainy zao eny ankianjan'ny 13 May sy izay amin'ny antso ho an'ny olo-pirenena malagasy rehetra ho avy eny amin'ny kianjan'ny 13 May amin'ny alatsinainy ho avy zao amin'ny 10 ora maraina
isy ny toromarika zay omena amiandalana eo ihany a makasika an'izay hetsika izay a ny angaredona kosa de mitoy hatrany hoan'ny alatsinainy tsy miova zany ny angaredona fa mitoy ihany a izay manampy ihany koa moa amin'ny fanatanterahana ny hetsika irahany hoe aty amin'ny angaredina de isy ny mety toromarika ihany koa hoentina eto a hoan'izay alatsinainy izay mankasitraka atsika rehetra izay niaraka taminay to anatin'ny angaredona hoan'izao sabotsy izao ankasitrahana feno de feno a Ifaniry Razafy Manantany a Yves Richard izay niaraka tamiko teto ato anatin'ny angaredona teo ihany koa reo olo-pirenena niditra naneo hevitra ny avy any amin'ny faritry Boeniany ny tany Toliara ny tany Tomasina teo ihany koa moa Andriamatoa Rakotonirina Luc Andriamatoa Alain Ndremiseza izay niditra mivantana teo a niaraka tamintsika tato misy be de be ny fekevitra azo raisina tao anatin'izay resadresaka teto izay fa raha fitinina de tsotra ny resaka ny fitakina ny famerenana zany hoe hasin'ny fiandrianam-pirenena zany fitakina zany hoe tany tandalana zany avereno ho tandalana Madagasikara aleo arahana ny lalana misy de eo iny hoe andao diovina ny tokotany mpividianana mba ielana amin'ny olana ny crise zay tenentsika io na de efa anaty crise azy isika zao satria ny crise tsy voatery le hoe mety ho eritreretintsika hoe sakoroka na rotaka na ny korotana ao arin'ny fividianana zay ihany ny crise fa ny crise izay iainana am'izao mendrika fitonitsaina ny vahoaka malagasy alohany etreana zany fividianana zany sy ny mandritra ny fividianana ary ny ao arin'ny fividianana ndikan'izay ity angaredina ity de manome lanja ny famerenana ny hasin'ny Madagasikara amin'ny maha Madagasikara azy tsy mila etim-bahiny tsy vahiny ny tokony hitondra Madagasikara fa i Madagasikara de manana ny asiny amin'ny mahatany malagasy azy ankasitrahana feno de feno a ny onjapeo rehetra sy ny fahitalavitra rehetra izay niaran'ny Salah nanatanteraka an'ity angaredina ity tamin'ity andro sabotsy ity a ankasitrahana feno de feno ihany koa ireo teknisianina rehetra ao ambadiky izao sary zao satria manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fanatotosana sy ny fampitanan'ny sary sy ny feo a any amintsika tsirairay avy ihany mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa amintsika indray ary a hoan'ny amin'ny alatsinainy atao anatin'ny fandarana angaredina trany